Miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana eto indray amin'ity talata ity saorana Jesosy Tompo. Efa nijaka ny mpanjaka ilay tompony Tompo. Ilay tsy miova omaly sy ny mandrakizay. Amen. Voalohany indrindra antsika isaotra ny Tompo mbola velonay na zao sy ianao mbola nomeny tombonandro, fahafahana, eny fahasalamana. Amen. Isaotra ny tompontsika, isaotra ny Jesosy tsika fa lehibe tokoa ny fitiavany asonao. Mbola mamindra foantsika isa minitra isa sekondra izy. Amen. Tsara ny Tompo. Alleluia. Alleluia, alleluia. Tsara ianao Tompo. Tsara ianao Andriamanitro. Tsara ianao satria manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay. Tsara ianao satria miay anay isan'andro isan'andro. Alleluia. Tsy hainay tsy hisaotra, tsy hainay tsy hidera ny anaranao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen, amen, amen. Mivavaka atsika, saotra amin'ny tompontsika. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotranao zay satria nahatratra n'ity androandroany ity. Misaotranao zay satria mbola velonay na Tompo, namenao fahafahana, nomenao fotoana, nomenao hesi-tanjaka Tompo malalo. Isaorana ny anaranao, isaorana ny anaranao ilay mahery, ilay amin'ny avo indrindra. Tiraina ny anaranao mpanjaka ny mpanjaka. Tiraina ny anaranao ilay tombony Tompo, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany masina. Fotoana kalazaina ianao, fotoana hiderana ianao zao Jesosy malalo. Mpanjaka, mahery, mahagaga. Alleluia. Isaotra Tompo, mankasitraka Jesosy eo. Tiraina ianao, sandatra hiavo ny anaranao Tompo malalo. Alleluia. Amen, amen. Avy nisaotra ny tompontsika, avy nisaotra n'Andriamanitra tsika, dia amin'izao fotoana izao tsika andeha tsika hifona tsika hibebaka amin'izay rehetra nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapony Tompo. Maro ny zavatra nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra. Ianao mahalala ny antony, za ihany koa mahalala ny antony izay rehetra mbola matafalatsaka atsika matetika. Andaontsika hifona, andaontsika hifona, andaontsika hibebaka. Amen. Eny Tompo malalo, mbola manantona anao izay amin'izao fotoana izao, manantona mifona eto anatrehanao, manantona mibebaka eto anatrehanao, ny amin'ny fahotako, ny amin'ny tsy fahamendrehako, ny amin'ny tsy fahamarinako. Manota isa minitra segondra Jesosy, manota amin'ny lelako a Jesosy. Ny lelako no mampanota, hifonako hibebako eto anatrehanao Jesosy. Ny fisainako mampaloto, ny foko mampaloto. Diovy afa-keloka, diovy afa-pahotana, sasao a Jesosy, diovy a Jesosy, afao amin'ny tsy fahamarinako, afao amin'ny fahalotoko a Jesosy. Androany a Jesosy, dia miantso ny anaranao eto, mandohalika eto anohanao, mifona Jesosy. Raiso Jesosy ny fifonanay. Mifona amin'ity lelanay Jesosy izay miteniteny foana, ny lelanay izay mandainga, ny lelanay izay mamitaka.
Koa Diovy izay Jesosy, Diovy izay Tompo malalo, Diovy izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay ny amin'ny fahalotonay. Ianao no mpanafaka, ianao no mpanadio Jesosy, mahay manafaka anay, mahay manadio anay. Koa Sasao izay, Diovy izay Tompo malalo, ho afaka amin'ny lotonay rehetra. Amboaro izay, dia feo izay Jesosy, andehanany araka ny fahamarinanao. Mba tsy ho mpiaino mpakatoa ihany zay, mba tsy ho mpiaino fotsiny ihany zay ny teninao fa ho mpakatoa Jesosy, ho mpakatoa ny teninao Tompo amin'izay rehetra itenenanao anay. Anaro izay Jesosy, mba andeharaka ny sitraponao. Esoro aminay ny fahalotonay rehetra, esoro aminay ny fahadisoanay rehetra Jesosy, izay hevitra mampisaraka anay aminao. Koa Diovy izay Tompo, Diovy izay amin'ny fahalotonay, Diovy izay amin'ny fahamendrehanay Tompo. Mibebaka eto anatrehanao, mibebaka eto anatrehanao Jesosy. Avao izay mandrakarivo izay Tompo, avao izay andehanany amin'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Mpanota tsy mendrika, mpanota tsy mendrika Jesosy, ho mamindrafo, mamelany elokay. Haleluya. Diovy izay Jesosy, ho afa-keloka sy ho afa-pahotana. Misaotra amin'ny famindramponao, misaotra fa mpamindrafo sy mpamela heloka ianao. Esoro aminay ny fahadisoanay rehetra, ny toetra ratsinay rehetra izay mbola mitambesatra anatinay, izay mbola miverimberina aminay Jesosy, ny elokay Tompo malalo, ny fahotana mipodipody aminay Jesosy malalo, afao izay. Ifonanay, bebanay to anatrenao zany Jesosy. Ianao ilay mpanafaka, ianao ilay mpamindrafo Jesosy. Raiso ny fifonanay. Ao ihany koa ny fahalotona rehetra vitanay hatramin'izay, izay tsy mendrika Jesosy, ny ainanay hatramin'izay, hatramin'ny fahazazanay ka amin'izao andro itenenanay izao. Tompo mifona izay, mifona amin'izay rehetra laingana nataonay, mifona amin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ny amin'ny fahazazanay, ao ny hotadinay, ao ny zavatra tsy tadidinay. Efa fantatrainao fa mamindrafo sy mamela heloka Jesosy, efa mamela ny fahadisoanay rehetra, mamela ny heloka rehetra ianao Jesosy. Koa raiso ny fifonanay, raiso Jesosy. Haleluya. Amen. Amen. Ngataka ny fanahy masina antsika hitarika antsika eto. Fanahy masina iteny amintsika, ny fanahy masina nanatra antsika, fanahy masina ampalala antsika ny marina rehetra. Rehefa tonga izy ny fanahy masina dia izy ny ampalalana reo ny marina rehetra. Izy mampalala antsika ny marina, izy mampafantatra antsika izay rehetra tsy fantatsika. Tsy fisainan'ny olombelona ny fisainan'Andriamanitra. Tsika mbola manana fisaina mahatsikatsika, ny fisaina maha olombelona mbola mandeha amin'ny herin'ny nofontsika, fa ny fanahy masina dia tsy mitovy amin'ny fihevitra tsika. Haleluya. Tsika mbola mandeha ara-nofo, raha mbola nofo manjaka amintsika, dia sarotra amintsika mandray ny zavatra ara-panahy. Ka raha iteny eto indray Jesosy, dia anova ny fiainantsika izany, anova ny diantsika, ahafahantsika mamindra, ahafahantsika mandeha araka ny sitrapony. Haleluya. Ifona atsika ivavaka atsika ngataka ny fanahy masina azafady, ngataka ny fanahy masina atsika. Haleluya. Fanahy masina, fantatray fa efa eto ianao manatrika anay, fantatray fa efa eto ianao iteny aminay. Fanahy masina midina meno anay, fanahy masina avy mitenena aminay, fanahy masina ho fenoy izay mba halalana ny tenao, afantaranay ny tianao ambara aminay. Fanahy masina avy, fanahy masina mitenena eto ianao, mitenena eto ianao, ampalala anay ny sitraponao. Fanahy masina mainanao izay, mangetagetanao izay, ty andreza vaovovy aminao ndray izay fanahy masina. Ko avy mitenena aminay, avy fanahy masina, fa vonina heno anao izay, vonina andreny feonao izay fanahy masina. Fanahy masina izay bangabanga any anatinay ihany, fenoy fanahy masina, fanahy masina avy,
Itenena amin'ny endrenao fanahy masina, aoka tsy ny herin'ny tenako, aoka tsy ny herin'ny tenako fa ny herinao no eto fanahy masina. Apetreo ny nofoko, ny nofo mazao amin'izao, ataovy mihetra mandeha ambany fanahy masina. Fa ianao ny teny eto indray, ianao ny ananatra eto indray, fanahy maherin'Andriamanitra, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahirantan-tsaina, fanahy ny fatahoran'Andriamanitra. Fenoy izay, fenoy ianao izay fanahy masina, ilanao izay fanahy masina, kavy mameno anay, fenoy izay fanahy masina. Sakaria baskira koraba sherede. Fanahy masina fenoy izay fanahy masina. Ambarao anay ny sitraponao, ambarao anay ny sitraponao, ambarao anay izay rehetra tsy fantatray. Fanahy masina avy, fanahy masina midina eto ianao, midina eto ianao iteny aminay, midina eto ianao fanahy masina. Ka izay rehetra tsy fantatray ampalalanao anay, izay rehetra mbola tsy hita anay dia ambaranao aminay. Fanahy masina, milanao izay, milanao ao fanahy masina, milanao ao fanahy masina. Avy fanahy masina, avy fa milanao, avy fa mangetahetanao. Fotoana hitadiavana ianao zao, fotoana angetahetana ianao, fotoana ilaivana ianao zao fanahy masina. Ko fenoy izay fanahy masina, ambarao anay ny sitraponao, ambarao anay ny sitraponao, ambarao anay izay rehetra tianao. Fanahy masina, mainanao izay, mainanao izay, mainanao izay. Fanahy masina, fanahy masina, milanao izay. Foano izay rehetra tsy avy aminao, foano izay rehetra tsy avy aminao eto fanahy masina. Faoka ianao rery ihany no anjaka, ianao rery ihany no hiteny, ianao no ananatra, ianao no ampalala, ianao no ampafantatra. Izay banga any anatinay fenoy fanahy masina, izay banga any anatinay fenoy fanahy masina. Haleluya. Ilanao izay fanahy masina. Avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina. Fanahy masina milanao izay, milanao izay, mainanao izay, mainanao izay fanahy masina. Haleluya. Saotra sady ny fanatrehanao, saotra sady ny fanatrehanao fanahy masina. Fa eto ianao ilay fanahy ny ray, efa eto ianao ilay fanahy ny famasinana sy famarinana, ilay fanahy ny famasinana sy famarinana. O fanahy masina, fanahy mahery, o fanahy masina. Tsy manana afa-tsy ianao izay, tsy manana afa-tsy ianao izay fanahy masina, tsy manana afa-tsy ianao izay fanahy masina. Avy mameno anay, avy fanahy masina iteny aminay indray ianao, teny aminay indray ianao ty androandroany ty. Avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina. Haleluya. Avy fanahy masina, avy fanahy masina. Efa eto ianao, manatrika anay ianao. Fanahy masina, milanao izay. Haleluya, haleluya. Milanao izay, milanao izay, milanao izay fanahy masina. Oh, mainanao ny fananay fanahy masina, mainanao ny fananay, mainanao. Milanao velombelomindray fanahy masina, velombelomindray ny fananay fanahy masina. Mainanao izay, mainanao izay, ngetahetanao izay. Haleluya, haleluya. Saotra fanahy masina.
Amen, amen. Trano tenin'Andriamanitra antsika. Alleluia. Trano tenin'Andriamanitra antsika. Trano tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny ho jerentsika ny tantaran'i Josefa. Alleluia. Taran'i Josefa dia avy eo ihany koa jerentsika ny tantaran'i Davida. Amakintsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesis 7:30 tantaran'i Josefa. Halleluja. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 1:12. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahana. Asindra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjony ravehivavy ka nanao hoe, avia handry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony. Dia nandositra izy ka nivoaka teny alatrano. Ary rehefa hitan-dravehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony, sady lasa nandositra any alatrano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy indro fa efa napiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy. Nanantonay mba handry amiko iny. Dia niantso tamin'ny feo mahery aho, ary noho nireny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony ary nandositra iny ka lasa any alatrano. Dia napetran-dravehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza tamin'izy araka ireo teny ireo ka nanao hoe, nanantona ahy ilay andevolahy Hebreo izay nentinao eto amintsika mba hisangy ahy. Ary efa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra any alatrano izy. 7:20. Ary rehefa reny tompony ny tenin'ny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe, araka ireo teny ireo no nataon'ilay andevolahinao tamiko. Dia nirehetra ny fahatezerany, ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka. Dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Nefa ny tompo nomba an Josefa sy namindra fo taminy, ka nampahita fitia azy teo imasony mpitandrina ny tranomaizina. Dia natolotra ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitra ny Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina, ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakarana inona na inona izay efa mby an-tanany, satria ny tompo nomba an Josefa ary izay nataony dia nambin'ny tompo. Amen. Genesis 7:30 ka hatramin'ny 7:20. Io ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Alleluia. Dia ihany koa vakitsika ihany koa ny tantaran'i Davida ihany koa, izay efa
Vakiko teto ihany koa izy tia. Averiko vakiana fa misy teny tiany Tompo ambara ihany koa. Samuela 2:12 afaka vakiana ho any an-trano non tsy andiny fa 2:10 fa Samuela 2:2:10 pa 2:12. Vakitsika amendiny 4:12. Samuela 2:2:10 ny 4:12 aminaran'i Jesosy toy ny Genesis teo ary noho ny maraina Davida dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Joaba ka nampitondrainy any Oria izany. Ary izao no soratra nataony tao amin'ny taratasy: arosoinareo amin'ny ady mafy Oria dia ilaozy izy mba hasiany ho faty. Ary raha mbola nanao fahirano ny tanàna Joaba dia nanendry any Oria ho eo amin'izay hitany misy lehilahy mahery. Ary ny mponina tao an-tanàna nivoaka hiady tamin'ny Joaba ka nahafatesana ny mpanompony Davida ary maty koa Oria Hetita. Ary Joaba naniraka ilaza tsara any amin'ny Davida ny toetry ny ady ary nandindy ilay iraka izy hoe rehefa voalazanao tsara amin'ny mpanjaka ny toetry ny ady ka tezitra ny mpanjaka ary manao aminao hoe nahoana nanakaiky ny tanàna toy izany ianareo raha ny ady tsy fantatrareo va fa hitifitra eo amin'ny manda izy fa iza no namely any Abimeleka zanak'i Jerobeseta moa tsy vehivavy fa no nanjera vato fikosoam-bary tamin'ny avy teo manda ka dia maty tao Tebeza izy. Koa nahoana no nanakaiky ny manda ianareo dia atao hoe Oria Hetita mpanomponao mba maty koa. Amen. Manomboka amendiny 4:10 ka hatramin'ny 1:20. Halleluja. Eto zany ten'Andriamanitra, ny titrany ten'Andriamanitra izay arahantsika eto izay ho tenen'ny fanahy masina amintsika zany izay tiany ambara eto izay raisiko anjarako sy anjaranao dia ny momba ny lainga, satria ny ray ny lainga dia fantatsika fa ilay Satana no mpandainga, izy no mpandainga. Dia tsika raha tany amin'ny tsika zao ny taranaka Adama sy Eva, raha jerentsika Eva dia nofitahin'ny Satana satria ilay mpamitaka fantatsika dia ilay biby lava, ilay menarana, izy no nandainga tamin'ny Eva hoe azonao hanina io voankazo ampovoany io hoaninao fa hiratra ny masonao, ahita tokoa ny masony, kanefa afetsena nataon'ilay Satana ilay menarana ela zany mba hahatonga ny olombelona tsy hiaino an'Andriamanitra intsony. Dia hatramin'izay zany Satana dia faray ny lainga hatramin'izay ary nilovan'ny taranaka aty afara amin'izay rehefa nanotra Adama sy Eva dia norohan'Andriamanitra tsy ao amin'ny sahedena satria izy ny razambentsika. Dia tonga teo ilay fisarana tamin'Andriamanitra. Amen. Dia ilay mpamitaka, ilay mpandainga, ny ray ny lainga, mpiapanga ihany koa tsy iza fa Satana, mbo avy amin'ny lainga ihany ny fiampangana. Alleluia. Dia jerentsika tantaran'i Josefa hoe ilay nivakitsika teo, Genesis 7:30. Misy ny lainga, itsika mihitsy no mandainga. Tsika no mandainga ary ilay lainga indraindray zany tsy tsika tsy tompon'ny tena tsika fa nohony le hoe zavatra efa hatrany amin'ny razambentsika efa niaina amin'izay lainga zay, tsy niaino an'Andriamanitra no fitahin'ilay Satana dia manaranaka aty amin'ny taranaka fara mandimby rehetrarehetra. Tsika io dia natao zany hoe voahozana tsika tratry ny fahotany nataony Eva.
dia manaraka an'iny dia tafiditra amintsika le zay hoe rahantsika zany voateraka atsika jereo fotsiny hoe misy zazakely voateraka vao manomboka malala ny tsara sy ny ratsy izy dia fa mandainga. Ohatra hoe maka bombo izy dia izy hoe aiza bombo teto izy ny renina ny papany dia izy za tsy naka nefa izy naka an'ilay izy. Hitantsika amin'izay voateraka le zaza vao manomboka mitombotombo hoe fa mialehibe fa mahafantatra ny ratsy ny tsara dia fa mandainga satria le izy efa rasara ny rahantsika zany efa voaozina hatrany nanomboka hoe nanotany eva zay dia efa ao anatsika le lainga. Amen. Surtout tsika hoe mbola tsy nahalala an' Jesosy dia tao anatintsika ihany koa ny lainga nandaindainga tsika na mitapitaka tsika satria le veine ny menarana le semence le zavatra nataony menarana le izy miteny iny ny salany hoe namitaka dia iny zany tafiditra ny anatin'le olombelona dia iny zany anjalany hoe raiky tapisaka amintsika le fahotana le ota raiky tapisaka amintsika. Amen. Dia iny zany dia mahatonga atsika mandainga automatique tsisy nampianatra atsika fa atsika ihany manetrehitra hoe andainga aho amin'izay mahazo asa, andainga aho amin'izay aho mahazo vola ohatra, andainga amin'ny mpampiasa aho amin'izay mba hita asa mba ameny karama ambonimbony ohatra. Dia ao anatin'izany ihany koa ny lainga manao taratasy fosika. Ao ny sasany mampiasa taratasy tsy anazy nefa ampiasainy fahotana zany taratasy tsy anao ampiasanao efa mandainga zany. Alleluia. Ao ihany koa ny mampidina taona ampidiny ny taonany fa ohatra hoe fa be taona izy fa tsy afaka ohatra hoe amboatra taratasy dia mampidina taona fahotana lehibe no atren'Andriamanitra ary mila tandremantsika satria raha tsika zany ohatra zao izaho zao ohatra hoe teraka tamin'ny 16 oktobra ohatra teraka tamin'izay nefa avy eo ahenako foanako zay daty zay hovako daty hafa ny ao an-danitra ao voasoratra hoe tamin'ny daty tamin'izao naterahanao daty tamin'izao sy taona tahaka an'izao volana tahaka an'izao nefa itsika mampihena an'izay zavatra zay. Amen. Nefa tsika amboaritsika le taratasy ary ny amboaritsika zany le fitaotsika fombafomba amin'ny maha olombelona zany rehetra zany le laingatsika olombelona. Ny tiako atongavana dia resaka lainga be dia be io lainga io be dia be mihitsy ny fitoeran'io lainga io ary maro tsika no mbola voafatotra ao anatin'izay. Amen. Ary ny lainga tsisy hoe lehibe tsisy kely tsisy hoe za ty lainga kelikely ty tsy mampaninina fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny mpandainga dia tsy miditra ny fanjakany lanitra zay mpandainga. Halleluia. Ny lainga dia avy ao anatintsika ao mivoaka eo amin'ny lelantsika surtout amin'ny lelantsika tsy voatandritsika. Amen. Mandainga atsika amin'ny namantsika, mandainga atsika amin'ny mpampiasa atsika, misy tsika matahotra dia mandainga le lainga tena hoe be dia be tsika zanak'Andriamanitra mbola ao anatiny mbola ao anatin'ny lainga. Mandainga amin'ny vaditsika, mandainga satria mety hoe matahotra ny vadinao na misy zavatra tianao azo dia mandainga ianao. Ohatra ianao mangataka lalina te hivoaka mety hoe tsy afaka mivoaka ianao raha tsy mandainga. Mangataka lalina na mipatorana amin'ny vadinao zany rehetra zany voahan'ny lainga rehetra zany voahan'ny lainga. Ka iteny amintsika Jesosy mampitandrina antsika zany mba samy hiala amin'izay lainga zay tsika. Ary misy lainga efa fantatsika nefa le izy ataotsika. Fa misy ihany koa le izy tampoka anao. Eo le lainga tsy ampoizinao. Eo le tsika efa nateraka salany hoe anota dia misy tsy ampoipoizinao tafandainganao indray hafa. Misy tsy ampoizinao tafalainga tampoka anao tsy azonao hoe avy aiza ny avian'izany lainga zany. Tonga dia tafateninao automatique amin'ny motronao. Fa misy efa omanitsika le izy ary efa fantatsika hoe atao fa rehefa avy eo ianao mibebaka. Misy rahavavy zay dia ny teny an'izay hoe manaova hoy izy ianao
manao passeport, dia rehefa anao manao passeport dia hainao ny taonanao satria taonanao mety efa tsy mety, dia ataovy izay zavatra izay. Dia ilay rainy dia hoe tsy fahotana ve zany, avy eo izy ianao mibebaka. Tatsika amin'izany zavatra efa fantatsika nefa ataontsika zay dia tsy mety ary tena mahatezitra an'Andriamanitra satria tsika efa zanany. Tsy mety, tena tsy mety. Mila hialantsika zany ny lainga. Misy ny tena hoe misy ny lainga masina, tsisy lainga masina zany, tsisy lainga masina. Tsisy hoe zany io mbela ihany, tsika mila miala an'ilay izany, mila miala. Satria izy fandrika ny Satana mihitsy, fandrika. Vakitsika eo amin'ny Genesis 1:20, ary tamindray andro izy dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjony rahavehivavy ka nanao hoe, avia handry amiko, fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Dia ilay vehivavy fantatsika vadin'i Potifara fa tian'i Josefa, dia hoe handry an'i Josefa izy, fa inona nataon'i Josefa, nandositra izy. Izany hoe ilay modely tokony alantsika tahaka zany ny modelin'i Josefa. Josefa nandositra fahotana izy, nandositra ny fijangajangana izy. Tsika mila miala, tsika mila mandositra, manao tsika miezaka zany tsika hoe inona nataoko ialako amin'ity Jesosy, satria izaho mandainga foana, tafalatsaka foana, inona ny tokony ataoko sy ataonao. Ohatra ianao matahotra ny patronao dia mandainga. Raha ohatra ka anao zany hoe tsy handeha hiasa, aleo tonga dia miteny marina hoe zaho tsy afaka fa zaho reraka. Fa aza mandainga hoe zaho tsy afaka, tsy salama, nefa ianao salama. Tsy mety. Alleluia. Dia eo izy ny ten'Andriamanitra. Navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny an-trano. Dia rehefa nandositra Josefa dia ny akanjony navelany teo. Namonjy ny ainy zany izy, raha azontsika atao ny aintsika vonjentsika, tsy tafalatsaka amin'ilay fahotana. Ary rehefa hitan-dravehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasy, nandositra any ala-trano izy. Dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy indro efa napiditra lehilahy Hebreo. Dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy hoe indro efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy atsika izy. Nanantona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin'ny feo mahery aho. Hitantsika ilay laingan'ny Satana. Eto izy dia niapangany i Josefa. Ilay vehivavy zany niapanga azy, vadin'i Potifara. Io lainga io tsy misy hoe lehibe na kely io. Tafiditra amin'io daholo. Jereo ny amin'izao hoe izay hitanao tena hitanao hoe mena amin'ny lainga ilay olona. Dia sahalan'ny hoe vie normale ilay, sahalan'ny hoe fiainana normale, fa tsy normale mihitsy amintsika kristiana. Tsy normale amintsika mihitsy ny lainga. Vadina Potifara, olona manambady izy, vadina mpanjaka, nefa nandainga hoe le lehilahy Josefa handry aminy, nefa Josefa tsy handry aminy. Fa le mpandainga dia mitady pirofo foana ahazoany antsika. Izay zany mila tandremantsika. Nanazava tantaran'i Daniela maly. Nazava tantaran'i Daniela hoe mahampanompon'Andriamanitra antsika, fa tsy nahitana tsiny tao amin'ny Daniela. Raha mamaky ny Daniela 1:5. Ary mila hita amintsika koa zany tsy manatsiny tsika. Pirofo hiampangan'ilay Satana antsika, hiampangany fahavalo antsika. Voalohany indrindra hiampangany antsika manodidina. Ny faharoa hiampangany antsika eo anatrehan'ny Andriamanitra izay nahary antsika. Voalohany indrindra dia ny manodidina antsika. Io no asian'ny pirofo hiampangany antsika. Jereo ny zao ny ataony dia mino an'io koa zany ilay olona. Amen.
manaiky an'iny le olona mihaino an'iny satria ahitany porofo. Itsika zany mila tsy ahitana tsiny eo amintsika. Marina fa tsika hoe olombelona, indraindray tsika miteny olombelona ihany sy ny sisa. Fa raha miezaka atsika zany hoe mba tsy ahitana tsiny eo amintsika, le fahavalo mihitsy manko no manome tsiny. Na le olombelona zany afaka manome tsiny atsika. Ny olona mandidy afaka miteny izay tiany ho tenenina, fa le Satana mihitsy ny fahavalontsika, io le mpiapanga atsika. Io no miapanga atsika isanandro ny ten'Andriamanitra milaza an'izany. Io no tandremantsika satria io le fahavalo tsy hita maso. Dia le olombelona no ampiasainy, le manodidina ny ampiasainy. Halleluja. Dia le vadiny Potifara inona nahazoany ny ampanganany Josefa? Le akanjo izay tavela teo. Dia ny antso mpanompony izy ny olona manao ratsy dia izy manamarina ny tenany foana aloha. Izy nanamarina ny tenany hoe jereo fa tia ny akanjo navelany teto. Rehefa tsika misy zavatra ohatr' izany ka tsika tsy nanao ninina, tsy matahotra atsika ninina ny tenin'olona. Iny ampangan'olona. Inina nahitany porofo aza. Aoka tsika tsy ho taitra fa io le olona miapanga miteny atsika io. Le olona le mandeha mitady resaka ty sy aroa manao hoe izao tia ny porofony. Izy mihitsy no ampiasain'ny devoly. Halleluja. Amen. Satria tsika zanak'Andriamanitra kristianina ataontsika veriko foana zay zavatra ataontsika zany hifampivavaka, hijery ny fahalemeny hafa raha ohatra ka malemy le rahavavintsika anankiray, mivavaka ho azy tsika. Fa tsy tsika andeha hiresaka hitakiritsika etseroa hiteny hoe izao porofony zao. Zao ny porofo ahitana azy alalana azy. Amen. Mitady porofo mihitsy le olona handavoany atsika zany, hahazoany atsika hoe io fa tena hoe mpandainga izy, io fa zao nataony. Dia tsarova amin'izay fotoana izay fa ianao le manao an'izay, ianao mihitsy no ampiasain'ny devoly. Halleluja. Ary noho reny fa nanandratra ny feoko aho, dia ny antsoka navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any alatrano. Dia napetratra vehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa, mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Izay le mpanao ratsy. Tena asian'ny porofo mihitsy. Alainy mihitsy le akanjon'i Josefa, ty le nahazoako anazy satria tavela teo ny akanjon'i Josefa. Amen. Eo ihany koa zany tsika mila miampina koa. Satria eto zao nahazoany an'i Josefa ny akanjony navelany. Navelany teo le akanjony. Dia iny ny ampangan'ilay fahavalo azy. Nisy fotoana zany asa tamin'ny orinasa anankiray. Orinasa zany orinasa fa ina anarany ty kompania manadio trano. Dia zany ala amin'le asa. Zaho tamin'izay vao nanomboka nandray an'i Jesosy. Mbola ao anatin'ny voalohany mbola tsy fahalalako, misy zavatra mbola tsy fatako voalohany nandray an'i Jesosy aho. Dia niala tamin'le asa zaho. Dia zaho tamin'izay zany efa niala dia tezitra le mpampiasa. Dia rehefa tezitra le mpampiasa, tezitra izy maha azy tezitra dia tezitra. Fa izy tsisy problème rehefa niala zany aho dia vita iny. Fa le madama niasako amin'izay zany rehefa avy eo ny madama niasako farany nisy volamena ny very. Alleluja. Dia nitombe amin'le andro ny alako na very ny volamenany. Dia rehefa zao niala satria le izy asa kompania manadio dia zay teo zany nisy olony plasiko satria zao fa tsy eo tsony fa niala. Dia hitantsika amin'izany, hitantsika le fahavalo Satana. Mitady kendron-tohana foana izy ahazoany atsika. Ahazoany atsika hiampangana atsika. Satria teto vadin'i Josefa niampanga azy.
Le Ramatoa ny teny tamin'izay hoe izaho nangalatra an'ilay izy satria izaho niala zany dia izaho nangalatra an'ilay izay nantony nialako. Jesosy mahita mahalala fa izaho na volamena tsy tia hatramin'izay, tsy dia tia volamena volafotsy zany tsy mataitra anahy, raha ireny fotsiny tsy mataitra anahy ireny. Amen. Hatramin'izay tsy hoe izaho nandray Jesosy fa hatramin'izay. Halleloia. Ary tsy sako na hangalatra an'izany hoe eo alainao le zavatra n'olona alainao zany hoe angalarinao zavatra tsy anao. Na nimpisy volamena Ramatoa zany tsy fantao satria manao asa part-time tamin'izany. Halleloia. Dia tadiavina etsy Seroza hoe aiza satria izaho tamin'izay zany izaho tamin'izay zany vao nanomboka mbola tsy efa nandray aho fa nahalala efa nisy hetaheta tany anatiko fa mbola tsy fotoana hoe tena nialako tanteraka tao anatin'ny fijangajangana fa efa izaho zany efa nisy hetaheta tanaty tena hoe tady an-Jesosy nahatsiaro hoe maina izaho dia mahatsiaro mangetaheta an' Jesosy foana. Dia izaho tamin'izay mbola ao anatin'ny tokantrano maso koa izaho tamin'izay. Fa ny tiako hatongavana zany dia le resaka hoe le resaka lainga le mpiapanga. Dia tamin'izay ny teny Jesosy izaho ahitanao fa izaho tsy nangalatra an'izay. Izaho zany mbola mivavaka ihany fa mbola le mampifangaro. Amen. Fa izay zany teny hoe izaho tsy nangalatra an'izay Jesosy fa ianao malala, ianao mahita. Amen. Ambarao ny marina, asehonao ny marina tamin'izay dia tadiavana pôlisy ianao dia tena hogadrana raha voatratra satria nangalatra Jesosy. Dia natahotra anao maha-olombelona anao, natahotra aloha. Natahotra izao fa izaho Jesosy ameo hery aho. Inona ny ataoko satria izaho io mitombe amin'ny alako tao. Izao nefa tsy nangalatra. Maro ny teny hoe marina. Maro ny teny tsy marina tsy hita. Eo ihany le manodidina ihany. Manodidina le resaky ny manodidina zany. Indraindray koa io ihany koa no mandrombo. Io mandrombo an'ilay olona, mandrombo an'ilay mpampiasa. Resaka any mpampiasa dia ohatran'io koa matezitra an'ilay mpampiasa. Tena tadiaviko izy dia tena mitady anao ilay mpampiasa. Le resaky ny manodidina. Tonga anao hatahotra ohatran'izay mihitsy nataon'ny fahavazo Satana. Le olona manodidina mihitsy ampiasainy hampiorohoro anao. Amen. Dia teny nandeha ny volana. Tsaka amam-bolana maro le izy. Dia farany aho tsy tafandry tanatin'ny fisainako. Izao zany an-dranomasina tomany foana amin'i Jesosy zao. Dia izaho koa mbola anatin'ilay adalana iny na hoe marina fa mihaino antsika Jesosy mihaino ny fitarainantsika. Amen. Fantany hoe tsika mbola ao anatin'ny tsy fahalalana. Dia taraina tamin'i Jesosy aho hoe inona ny ataoko. Tsy tafandra, tsy azo tory satria zavatra tsy nalaiko anefa. Torimaso tsy hitako. Farany aho ny teny hoe atsoiko ilay mpampiasa. Andeha hoaniny mihitsy aho izaho. Halleluia. Dia zay tranga eo Jesosy fa izaho tsy nangalatra an'izay. Dia natsoiko ilay mpampiasa dia izaho tamin'izay koa anatin'ny tady asa dia izaho asehonao Jesosy ny voninahitra ao. Fa io mpampiasa io ihany no ahakanahy ihany koa hiverina miasa. Dia tamin'izay nanatona tany dia niresaka izay dia nilamina ilay tsisy inona. Lamina dia tafiditra ny asa indray aho. Dia ilay madama ary niteny hoe ohatran'ny hita ihany ilay volamena taty aoriana. Ohatr'izay ilay izy. Amen. Ka ilay mpiapanga tiana fa ilay Satana dia tadiavany pirofo mihitsy ianao. Tadiavany pirofo. Dia maly tombe ilay izy. Maly tombe amin'ny alako tao mihitsy. Dia amin'iny tsy nahitan'ilay volamena mety hoe displace. Tany amin'ny mpampiasako ihany koa fa taloha be. Dia ohatr'izany koa tsy hitako ny volamena vidina $4,000. Jamin'io alohan'ny hody koa amin'io. Efa Satana koa hiapanga amin'izay za tsy tafody. Isakana ny dianao tsy hody. Dia io izy hoe tsy afaka mivoyazy raha tsy hita zay. Raha tsy hita zay volamena zay. Zay raha aminareo satria telo vavy zay miasa. Sa roa vavy zay miasa. Dia izy raha tsy hita zay dia tsy maintsy tsy mivoyazy sady alana amin'ny karamanareo.
nandohalika ny vavaka. Iza zany efa ao anatiko ny fitiavana an Jesosy fa za mbola tsy nalala hoe tsy azo atao zao, tsy azo atao zao, zay mbola tsy fantatro. Tamin'izay nandohalika ny vavaka Jesosy. Za tsy nangalatra hitanao. Zahay telo samy nadinina tamin'izay dia afaka misavany entana tsirairay izy tsy nisavany entana. Fa zay fotsiny nataony hoe efa tsy mivoaka zay dia tena za zany tsy ndreny amin'izy hoe tsy azo viaza satria fotoana ivoizeko mihitsy le izy. Izay mihitsy le fiasan'ny Satana. Mampiorosa dia tena hoe mitandika androtoana anao. Halleluja. Zaho a Jesosy tsy nangalatra fa seho ny voninahitra. Eny ngamba 4 jours 3 jours hita le volamena. Halleluja. Hita fa izy ireo tsy niteny fa enonay hoe hita le volamena. Dia tahaka an'izay zany fiasan'ny Satana, le mpiapanga. Fa hitantsika nataon'i Josefa zany hoe Josefa nandositra izy. Ary noho nireny amin'ny 7 dia nilaza tamin'izy araka ireo tenireo ka nanao hoe nanantona ilay andevolahy Hebreo izay nentinao eto amintsika mba hisangy ahy. Ary efa nanandratra ny feoko ka niantso dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra any alatrano izy. Amen. Mpanjaka fantatsika tsy mahalala an Jesosy, vadiny tsy mahalala an Jesosy. Dia olona tsy mahafantatra an Jesosy, misy rehefa kristianina zao mahalala an Jesosy, mbola miady mifampitoratra any amin'ny tribonaly. Amen. Ianao mahalala hoe fahamarinana ianao, fa izy ampiasain'ny devoly dia ny anapotika anao, hiapanga anao. Ny mpiapanga antsika tsy lavitra, manodidina antsika. Mila mitandrina antsika amin'ny manodidina antsika. Io no sibla voalohany ataon'ny devoly fitaovana. Io no ataon'ny fitaovana. Amen. Raha hitany, satria fantan'ny Satana ianao fa misy ositra. Fantan'ny Satana ianao fa ao anatinao fanahy masina. Io tiany ho ravana le afo ao anatinao. Io tiany ho esorina mba hahatonga anao hiala amin'ny fanatrehan-tompo. Indraindray ao, Jesosy tandroany teny hoe tsy haiko hoe inona zavatra nahazo ahy fa le devoly efa manafika anao zany misy fotoana ianao tena hoe tafinina amin'ny famakiana ten'Andriamanitra na mivavaka. Tsy nanetaheta mihitsy ana hivavaka tandroany. Fanahy masina mandresa hoe ataovy ny vavaka anao tohizo. Amen. Izy zany tena te hamono le afo ao anatinao. Izy tena hoe te hamono ny ara-panahinao, zay ny tanjona ny voalohany. Fa rehefa hitany amin'izay ianao malemy, hitany amin'izay ianao mihamalemy, iny amin'izay izy faly. Amen. Ny tanjon'ny Satana teto dia ny hamono anapotika an'i Josefa. Satria Josefa nanomboka nahita fitia teo amin'ilay mpanjaka. Iza nataon'ny fitaovana koa le vadiny amin'izay koa. Satria hitan'ilay mpanjaka tian'i Josefa dia le vehivavy nataon'ny fitaovana indray. Io tsy lavitra. Ny manodidina zay mahatonga antsika mila mitandrina manodidina antsika. Mila fantatsika ny ara-panahiny manodidina antsika. Tena hoe tadidiko izay teny mpanompon'Andriamanitra izay tena marina. Io sakana tsy ho tonga antsika amin'ilay destination antsika. Io ny sakana tsy hahatonga antsika ho tonga amin'ilay tanjona hitondran'ny tompo antsika. Za dia mahatsapa an'izany mihitsy. Le manodidina na mihitsy ny ampiasain'ny devoly. Tena ampiasainy. Anapotika salany hoe hanembatsembana anao. Anao zany mifantoka dia iny ataon'ny fitaovana hanembatsembana. Halleluja. Amen. Fena nataon'i Josefa niala zany hoe nandositra. Andiny 7 ary efa reny tompony niteny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe araka ireo teny ireo no nataon'ilay andevolahinao tamiko dia nyrehetra ny fahatezerana. Eo koa le ray tsy nadihady tsy mahalala. Amen. Dia ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Tezitra ray mpanjaka dia nyrehetra le devoly.
ireo zavatra ireo zany le esprit ao anatin'izy ireo no nahatonga an'izy ireo le devoly ao anatin'izy ireo mihitsy. Tsy mahazaka le ositra ao amin'ny Josefa. Dia napotika ny Josefa dia nanao azy an-dranomaizina. Dia le mpanjaka tsy nahazaka dia tezitra satria hoe vadiny io ka. Izy tsy maintsy hainao ny vadiny. Amen. Izy koa la tsy olon'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika fantary ny olona manodidina anao, fantary ny namanao satria io ihany ny napotika anao. Indrindra izy ianao hoe asako ty mety amiko. Nefa le asa mety hoe hanimba anao napotika anao. Josefa zao netrehitra hoe ty nakana dia tena niadana tokoa Josefa tao. Fa hoana ny hafarany tany an-dranomaizina. Halleluja. Misy zany ny lalany, misy ihany koa zany efa lala itondran'ny tompo anazy, fa indraindray koa le Satana. Fa kosa hitantsika zany Satana miasa ao anatin'ireny zavatra ireny, fa Jesosy miasa kosa ao anatiny. Halleluja. Satana zany metrehitra hoe atao an-dranomaizina ty dia ao amin'izay izy hijalijaly, ao amin'izay izy tsisy olona hiantra azy. Zay zany tanjon'ny Satana. Kanefa le izy plan'Andriamanitra ihany koa izahany toetra ny Josefa. Miara-miasa zany reo amin'ny fiainantsika, miara-miasa. Halleluja. Amen. Sasa vetivety na tsapan'izay zavatra ihany koa. Misy taona zany ianao hitanao izy ianao mitranga le problème, miseho le problème, isanao ty ndray koa le problème. Nefa jerenao aloha izy rehefa mandeha ohatrany hoe lala hitondran'ny tompo anao, hitondrana ianao amin'ny zavatra dingana hafa. Amen. Misy zavatra hitondrana ianao eo. Ianao zao mieritreritra hoe ty fa tafalatsaka amin'ty indray ty indray fa mitranga indray le izy. Nefa jerenao le izy ohatrany hoe lalana hitondran'ny tompo, misy lalana hitondrana ianao anatiny. Miara-miasa. Izay ny teneniko omaly hoe Jesosy nieritreretin'ny Satana hoe hovonoina izy dia faty dia vita. Vitatreo le fitorinan'ny filazantsara. Hatramin'izay anio hatramin'izao. Aninjehan'ny Satana anio hoe hofoanana le Baiboly le ten'Andriamanitra. Fa tao anatin'iny nieritreritra Satana hoe maty eo amin'ny fijaliana dia tsisy toa. Nefa iny lalana tondran'Andriamanitra fanavotana an'izao tontolo izao. Zay le plan'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Ny fihevitra tsy mba fihevitra reo, hevitra tsy tondra loza izy fa fiadanana. Halleluja. Tsika mieritreritra indraindray hoe loza ty, izao ty, ka le izy mitondra fiadanana ao atsika. Amen. Dia nefa ho izy ny tompo nomban'i Josefa. Halleluja. Sy namindra fo taminy ka nampahita fitia azy teo mason'ny mpitandrina ny tranomaizina. Dia tao anatin'le izay le hoe tsaroako le ten'Andriamanitra ao anatiny fahalemena no iasan'ny herin'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ny fahalalantsika mihitsy, tsy ao anatin'ny herintsika mihitsy, fa ao anatin'ny fahalemena. Ao Jesosy no niasa. Tao amin'ile tranon'ny mpanjaka Jesosy teo ihany nahita fifaliana izy, fiadanana izy tao. Fa rehefa tao an-tranomaizina Josefa tao no seho ny voninahitran'Andriamanitra. Ao amin'ny maizina izay mihitsy no ahitana an'ilay mazava. Itsika no fahazavana. Josefa tao anatin'ny maizina no nahitana fahazavana tao amin'ilay tranomaizina. Rehefa tao Josefa tafiditra tao. Izay no tokony hita amintsika zay. Amen. Iza zany mitondra an'ilay izy ho fantatsika zany hoe ahazoantsika an'ilay izy zany hoe itsika mila miala, mila mandositra le fahotana, le lainga, reny zavatra fitaka, ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsika no mila miala an'ireny. Tahaka nataon'i Josefa, tsy ny fijangajangana ihany nandosiran'i Josefa teto. Tsy ny fijangajangana ihany fa ny rehetrarehetra. Nandositra izy, nandositra an'ilay vehivavy, ny vehivavy jejojejo, nandositra an'izany izy, nandositra ninina. Avy eo le mpanjaka mbola niapanga azy, mbola fa tsy niapanga, le mpanjaka avy eo tezitra taminy, fa tsy namaly izy. Amen. Halleluja. Filofiry amin'izao rehefa misy zavatra oatra mahazo antsika dia mamisandroatra antsika. Vao miteny fotsiny ilay olo tonga dia mamaly tsika. Fahanginana.
fahangina satria ao anatin'ny fahalemena ho izy no iasany heriko araka ny tenin'ny Paoly. Dia rehefa tao tranomaizina Josefa ina ny tranga dia natotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitry ny Josefa ny mpivarotra rehetra izay tao tranomaizina. Voalohany indrindra izy ny andraikitra ny mpivarotra rehetra vao tonga tao izy ny mpiandraikitra tao. Ny faharoa azy rehetra nataony tao dia izy no antony zavatra rehetra izay natao tao. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakarana inona izay efa mbian-tanany satria ny tompo nomba ny Josefa ary izay nataony dia nambian'ny tompo. Izay rehetra nataony Josefa nataony tamin'ny tanany izay rehetra nataony tao satria izy no nitarika tao ary izy ny lasa lohandohany tao amin'ny tranomaizina dia nambian'ny tompo nomban'Andriamanitra izy satria iny lalany itondrany toko azy. Ao izy no hita ilay fahazavana satria maro ao koa nisy fanahy mila vonjena. Haleluya, amen. Tsika zany mila mahatohitra, tsika mila manohitra ny fahotana, tsika miala amin'ilay izy fa tsy manaraka. Haleluya, tsy manaraka. Tsy haiko na azontsika ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Satria zao raha Josefa zao teto natahotra ny mpanjaka na natahotra ny vadin'ny mpanjaka dia mety tsy nandositra izy. Tonga teo izy, izay le zaiko le lainga rehetrarehetra teo hoe indraindray matahotra an'le hoe ho very asa, indraindray matahotra ny hoe ho halan'olona dia manaiky tsika. Manaiky miaina amin'ilay fahotana tsika. Haleluya. Manaiky handainga tsika. Manaiky tsika hilalao an'ilay fahotana. Tsy izay ilay izy. Amen. Fa nizaniza manoloana antsika eo manomboka izao zany tsika mianatra an'izay. Manomboka izao tsika zany mandiny tena amin'izay hoe jerentsika ny fiainantsika zany hoe iza no mbola atahorako mahatonga ahy mandainga. Mahatonga ahy ka hanohitra ilay tenin'Andriamanitra. Lasa tsika zany miala amin'ny tenin'Andriamanitra fa lasa manaraka ny devoly. Aleluya. Fa tsika zany miezaka zany tsika manohitra, tsika tsy miady amin'ilay olona, tsika tsy miady aminy fa ilay fahotana toherintsika. Mandosira ho izy ny devoly. Ina ma ilay tenenao amin'ny Jakoba iny? Tasy vakiko mihitsy ilay izy. Manana devoly dia handositra anareo izy. Jakoba 4:4. Manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Jakoba 4:7. Tsika mihitsy mila manohitra. Manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Izay no handosiran'ilay devoly tsika manohitra mihitsy. Tsika zany tsy manaiky tsika. Amen. Ny lainga io dia tena mahatombe atsika io lainga io. Mora molotra atsika mandainga. Dia amin'ny Samuela 2:4 izy tsika. Ahoana indray koa nahazo ny Davida teto. Samuela 2:4-20. Ary noho ny maraina Davida dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Joaba. Ampitahy atsika zany Davida sy Josefa eto. Josefa zany nandositra izy le fahotana, nanohitra izy an'ilay devoly. Fa Davida teto latsaka indray izy, tafalatsaka izy teto. Aleluya. Davida raha mijery tsika dia Davida dia rehefa tafanota izy matetika izy tafalatsaka dia mibebaka. Ny fibebahana dia zava-dehibe amintsika. Amen. Aleluya. Mila fantatsika ny fahotana nataontsika nandritra ny tontolo andro iny. Hoe izao nahatombe ahy. Tonga dia mibebaka mifona malaky tsika. I Davida noho ny fitiavana an'ilay vadiny Oria Etita dia ina nataon'i Davida nanoratra tarata eto dia lainga nataon'i Davida.
nanoratra taratasy izy nampitondrainy any i Oria zay ho vonoiny ihany koa nampitondrainy any taratasy raha nivakitsika teo. Tsy amerina an'ilay intsony aho fa ho azavaiko. Hitantsika ny lainga nataon'i Davida. Amen. Lainga efa fantany zavatra efa nomanina. Misy zavatra nomanintsika mihitsy le izy zao ny ataoko zao ny ataoko. Zay tsy mety mihitsy zay. Tsy mety. Halleluja. Izy efa tombe rehefa tafalatsika izy niaraka amin'ny vadiny Oria, mbola Oria koa novonoiny ho faty. Double PC Davida teto. Nijangajanga izy nangala badin'olona sady namono olona. Hitantsika le fahotana, hitantsika ity koa tongavana zany io la voatry voatotritsika mitohy lasa be debe tafiditra ao anatsika. Raha vao misy raiky zany tsy voatotritsika miady amin'io tsika ho afaka amin'io de mitombe foana tsika mitombe amin'ny fahotana amizay. Eo amizay tsy hitsena otrony de fa lasa fahazarana amizay no mandeha mibabaka, lasa kristiana ny alahady amizay. Amen. Voalohany indrindra Davida tsy nandeha niady. Izy nandeha teny nahita an'ilay vehivavy nandro, nahita ny izy Batseba, izy mandro. Le maso fitsiriritana. Tonga am'le izy mako atongavako an'le izy azoantsika an'le izy fitsiriritana fahotana voalohany indrindra tao amin'ny Davida. Jereo le devoly tafiditra. E devoly tafiditra tao amin'ny Davida fitsiriritana tamin'ny masony. Firaisana nangala badin'olona. Roa zay. Fahatelo izy mbola hitantsika napodiny izy aty Oria. I devoly anankiray mitondra devoly fito voalazan'ny ten'Andriamanitra, mitondra devoly maro iny ao anatsika. Halleluja. Tonga le vadin'ny Batseba mbola nandainga tamin'ny vadin'ny Batseba koa izy. Izy zao tokony laza amin'ny vadin'ny Batseba mifona fa nangalatra ny vadinao. Fa nalai ny vadin'ny Batseba napisotry ny toka tao an-tranony. De rehefa mamy de lasa izy ndehananao. Inona ny tanjon'ny Davida teto hoe apodiny iarahanao firaisana amin'ny vady satria henony hoe bevoka le vehivavy. De hoe apodiny zany amizay izy andehanao firaisana amin'ny vadiny de taony hoe tsy zanany fa zanan'le vadiny. Hitantsika le hevitra avy amin'ny Satana rehefa avy eo tafiditra ao anatin'ny Davida. Izay le maharatsy rehefa tsika zany mandeha fotsiny amin'izao le fahotana fataontsika tsy tadiavantsika délivrance amin'i Jesosy na délivrance mangatakatsika délivrance na vavaka ampanokon'Andriamanitra. De io de mitombo de lasa miabe le fahotanao de lasa fahazarana amizay. De tsy hainao intsony hoe fanaizany miaraka aminao ao. Amen. Fahatelo zay. Nandainga tamin'ny vadin'ny Batseba izy nampisotro toka azy izy ndehana de aveo le lehilahy tsy nandeha zao izy tsy atory any. Ny olona rehetra izy mandeha anady zao rehetra ve izy andeha hiadakadana hiaraka amin'ny vadiko izy hiaraka andry amin'ny vadiko sy sisa raha vakitsika io Salamy faharoa andiny faraika Samuela faharoa andiny faraika amin'ny folo. De teo ivelany izy natory eo ivelan'ny drano niaraka amin'ny mpiambina Davida. Gaga Davida. Rehefa tsy nety izy tsy azony tamin'izay i Oria, ino amizay nataony hevitra nataony Satana tao anatiny namono ny Oria. PC fahaefatra zay fahotana fahaefatra. Halleluja. De nampitondra taratasy izy, iny efa hoe fahotana lehibe nataony Davida soratany le izy soratany le tanany nanoratra hamono an'le vadin'ny Batseba hamono ny Oria. Nanoratra taratasy izy de izy koa nampitondrainy anazy aveo mbola izy ihany koa fitaka tao anatin'ny fitaka mba eritrereto le fahotana tao anatin'ny Davida. Raha mandinika raha mamaky an'io anao misy 7-8 tafalatsaka izy amin'ny fahotana. Le devoly nanafika azy.
tsy de vola anankiray ne manafika antsika voalohany indrindra aloha izy rery mitady lalana aloha izy voalohany tafiditra ny anankiray dia miditra aby amin'izay ny rehetrarehetra. Amen. Nampitondrainy any Oria ilay taratasy tio izy nefa izy ihany iny taratasy nefa hamono tenany izy koa mbakany tsy mahalala dia izy tsy afaka hanokatra an'izy satria tsy azo sokafana nentiny tany Joab commande ny miaramila ny Davida ty namaky le commande ny miaramila jereny izy tenany izy le mitondra taratasy no vonoina Joab tsy nitenina alefa ny anady Oria maty tanady Oria. Amen. Ny afara tamin'ny famonoan'olona ratsy be le fahotana rehefa tsika milalao le fahotana fa mila toherina. Amen. Ka na tonga fatahizeran'Andriamanitra nandefa amin'ny natanam-paminany Andriamanitra. Tsika ihany manko nitondra ny valinasany rehefa avy eo. Io raha fa mifona tsika mbola misy vokany io. Ny fona Davida fa ny zanany ny vonoan'Andriamanitra. Io tsika jerentsika ny ankehitriny tsika io fahotantsika ne izay ny antony andringanan'Andriamanitra zao tontolo zao. Mahatonga ny aretina, mahatonga ny olona tsy tonga saina. Fa le fahotana tsika nefa kristianina tsika no mahalala an'io. Tsika no tokony hoe matahotra zany tsika hoe tsy lalao an'le fahotana, tsy hiaina amin'le lainga, tsy hiaina amin'le fitapitaka, tsy hiaina amin'ny von'olona, fankalana, fitiavan-tena zany rehetrarehetra zany fantatsika. Halleluja. Maro tsika ohatra maimaika amin'le asan'Andriamanitra. Maro na ilaina manao asan'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha zaho aloha jereko araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sao dia misy fahotana ao. Mbola miaina amin'ny fahotana. Mbola tsy mahatohitra le fahotana. Amen. Mila mahatohitra tsika anio. Fa le fahotana io le devoly. Io le devoly tamin'ny andron'ny lalàna dia le olona fasafasa hoe miady zao amin'ny Filistina. Amintsika ankehitriny fanahy tsy hita maso. Le tsy hitantsika maso ny adiantsika. Ka izy miditra amin'ny alalan'ny olona. Zay ny ataony ankehitriny. Miditra amin'ny alalan'ny olona, miditra amin'ny alalan'ny mpampiasa antsika, miditra amin'ny alalan'ny manodidina antsika, miditra amin'ny fianakaviantsika izay mbola tsy mandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Inona ataony fitaovana? Tsika nefa tsy afaka hiady amin'le olona. Fa le fanahy ao anatiny, dikan'izay mila manantsika intelligent. Le fanahy ny fahalalana, fahendrena, fahazavan-tsaina ahoana ny ataoko hiady amin'ity. Mila manantsika satria intelligent plisika antsika le devoly. Izay ny angatantsika ny fanahin'Andriamanitra, ampafantatra antsika, ampalala antsika. Ahoana ny ataoko andreseko an'ity Jesosy? Inona ny ataoko? Tsika tsy hiady amin'ny olona, tsika tsy afaka tena hoe ianao tena mitondra fahotana aty aminao. Ianao tena mampandainga anahy ianao. Lasa ady ny hafarany amin'izay. Izay le ilaina le fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina. Inona ny ataoko Jesosy? Satria au lieu de ianao contre zany hoe hiady amin'le fanahy ratsy, lasa ianao ampiadiny amin'le olona. Amen. Satria tsika tsy miady amin'ny olona tsony amin'izao, tsy nofo aman-draha tsony fa le fanahy ratsy. Izay mitondra le fanahy ny lainga, mitondra le fanahy mamitaka, fanahy ny fitsiritana, fanahy fijejojoana, rehetra maro be. Halleluja. Amen. Mila mana fahendrena tsika, faza le fanahy fiton'Andriamanitra. Io zany mila mameno tsika. Ahaizantsika handmindra, ahaizantsika handeha. Jesosy, inona ny ataoko fa ohatra ty rahavavy ty matafalatsaka anahy foana. Rehefa miaraka aminy aho, inona ny tokony ataoko Jesosy ampio aho? Fa tsy maintsy manampy ianao ny fanahy masina. Satria fantany ianao fa tsy te hiaroharo amin'ny fahotana. Fantany ianao fa te hiala. Amen. Jesosy, inona ny ataoko? Halleluja. Misy zavatra zany azonao tonga dia tenenina tampoka. Misy zavatra tonga dia azonao tenenina hoe zao. Fa misy zavatra tena hoe ilainao zany hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra. Inona ny ataoko Jesosy? Inona tiako an'ity rahavavy ty?
Alleluia. Nisy raha vavy zay zao dia niteny ako misy za mana fahadisoako teny anazy amin'ny fona aho aza fa zao no taoko anao fa amin'izao manaraka zao dia miala tsiny fa tsy mety amiko tsony mifandray matetika aminao. Tena niteneniko izy dia ny comprendre izy ok tsy manino fa raha misy fotoanao inviteko anao zay ndra miresaka mandroso papirao mifampandroso atrano sy ny sisa un jour comme ça ok izy tsy manino. Misy olona micomprendre, misy olona zany angatana fanahy masina manorana fa misy olona tsy micomprendre. Izay ny ilaitsika le fahendrena avy amin'ny Jesosy. Ary misy koa zany hitan'i Jesosy zany iny dia Jesosy mihitsy manala anao amin'ilay olona. Izy mihitsy manala an'ilay olona brusquement. Efa hitan'i Jesosy, hitalohanao amin'ny Jesosy ilay izy. Jesosy manampy anao, amen. Satria anao fantany hoe za Jesosy te handeha mahitsy, za Jesosy te handeha araka ny sitraponao. Jesosy arovy aho. Dia izy mihitsy manala an'ilay olona. Amen. Ohatra izany fiasan'i Jesosy ny fanahy masina ao amintsika zany. Efa tsika tsy te hiaina amin'ny vahotanana laingalainga io. Amen. Dia indrindra hoe ny bebahantsika, indrindra ny tsy tataontsika mban-javatra ny fifonana. Ny fifonana isa minitra, isa segondra. Dia fa latsaka ianao ohatra tamin'ny masonao malakilaky ianao mifona malaky. Mifafinao ny rano Jesosy. Ohatra ny fonao nisy fahatezena tamiko, lasa mifona malaky ianao. Amen. Izay no ediantsika amin'io devoly io. Zay. Ohatra tsika miteny tampoka ohatra le olona dia na le olona tsy mihainao tsika tsony satria tsika tsy mandeha amin'ny fahendrena tonga dia miteny. Fa misy zany angatantsika fahendrena dia tompo manampy antsika. Alleluia. Dia izay nataon'i Davida teto dia maty anady Oria noho ny aminy. Alleluia. Noho ny tafiditra tamin'ny fahotana zany Davida. Tafiditra tamin'ny lainga, fijangajangana, tafiditra. Ka hitantsika izy fa rehefa mamaky me andiny 12 Samuela 2:12 dia izy nibebaka rehefa avy amin'ina ny fahadianana manomboka maraina ziska harivany andro. Dia ny zanany no izy tsy faty fa le zanany no vonon'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy mamono. Andriamanitra rehefa tonga ny fahatezerana dia indray ny olona miteny zany misy miteny Jesosy tsy mamono zany. Tonga le coronavirus devoly. Devoly tsy manam-pahefana mihoatra an'Andriamanitra. Tsy nisy corona raha koatra ka na Andriamanitra anao zao hoe foanana io foanana. Fa Andriamanitra mihitsy mamelana izy hitranga mba hahatonga sainan'ny olombelona. Rehefa Andriamanitra tezitra mamono, mamaky tsika ino testamenta taloha io. Tsy misangy amin'ny fahotana Andriamanitra. Mamono izy rehefa tsika milalao le fahotana. Ny zanak'Israely nisy tratra nangalatra. Le zereo nandritra ny 400 taona tany anefitra. Nisy nangalatra, ny vonoana teny an-dalana, ny vonoana mihitsy. Vonoana. Misy le ny komina nohitra ny Mosesy na naringana ny anatin'ny fiainatsita no sokatra ho azy le tany latsakany. Amen. Mamono Andriamanitra, mamono izy mamono sy mahavelona. Fa le fibebahana tsika le mibebaka miaiky ny fahotantsika ao anatrehana, iny le hoe tsy manafina ny fahotana. Fa raha afentsika ny fahotana, afentsika le fahotana dia natsika. Indraindray koa tsika mifona mbola manamaritena. Matoa mifona zany efa miaiky ny eloko tsika na diso na marina. Amen. Matoa ianao mandeha manantona le olona ohatra iza manantona anao fa diso azo nataoko mifona. C'est tout vita. Tsy resaka à gauche droite tsony iny. Fa matoa ianao fa mifona efa madio ny fonao zay efa nentinao amin'ny Jesosy tia Jesosy mifona. Na nota na ndainga Jesosy, na angalatra Jesosy, na mon'olona Jesosy, mifona Jesosy, mifona dado. Raiso ny fifonako Jesosy, enoy ny fifonako Jesosy. Vita zay.
fa tsy hoe tsika nandeha hifona amin'Andriamanitra zao tsika ohatra raisiko mandeha mifona Jesosy fanandainga zany Jesosy tafandainga satria indravavy iny zao nataony ana satria zao nataony satria zao nataony manamary tena tsika amin'izay fa mifona tsika de eo mifona totalement hoe diso Jesosy na marina ianao na diso mifona ianao amen satria tafalatsaka ianao tafandainga ianao ohatra alleluia nisy rahavavy zay natomiko ny fonako izy ny fona taminy ao tena pabe maso amen tsy ako fa zazana ohatra zay rehefa ny tompo mitarika ana za tena manaika aho manety efa mifanay masina miteny aho manaika aho na iza niza manono dia mifona tsy mahamenatra anazy zany tao am-piangonana mihitsy ny fonako mason'olona rehetra fonako taminy mbola niresaka izy anamary tena mbola niresaka izy zaho manatona anao mifona tsy andeha hiverina hitantara ny lasa fa mifona aminao diso na marina na diso ifonako fona fa tsy tanteraka mbola nanazy amen alleluia tahaka an'izay zany tsika rehefa mifona tahaka an'izay tsika rehefa mifona amin'Andriamanitra tahaka an'izay tsika mifona amin'le olona tsy ampihana tsy analana tsony iny mbola hitarinao tsy mety alleluia tahaka an'izay koatra hoe manantona olona ianao mifona raha ianao zany mbola manitatra an'iny ianao no hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra ianao no hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra fa efa vita iny de vita efa ny fonanao tsy tohizany tsy ampihana alleluia amiko sy aminao zany ten'Andriamanitra zany anasy ianao fa tsika andiny tena amen nisy taona koa nanantona mpanompon'Andriamanitra am'izay ny fona na marina na diso manantona mifona rehefa fanay masina mandresy lahatra alleluia ohatr'izay zany no ataotsika tsy hamarinitsika ny tenantsika fa tsika dia mpanota tsy mentra izay nataony Davida ny fona izy fa natsapa-tena ny fona izy fa diso halleluia tsika dia olombelona mpanota le fahotana tsika tany amin'ny razambetsika any zany le iny lazalany hoe le fahotana avy any zany manaranaka manozana tsika ty amin'ny taranaka faramandimby fa tsika efa nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika tsika miezaka miala an'le izy tsika mandositra an'le izy taka nataon'i Josefa tsika manohitra an'le izy tsy manohitra amin'ny resaka ady fifanoherana no tsy avy amin'i Jesosy rehefa mifanohitra le izy tsy avy amin'i Jesosy rehefa misy fifanoherana anao anao andeha hifona mbebaka misy fifanoherana anao tsy avy amin'i Jesosy zany alleluia matoa ianao manantona mifona dia avy eo fifaliana fitiavana miverina tahaka ny voalohany zay le tadiavin'i Jesosy amen fa re izy ataonao mbola hitarinao anao mbola manao resaka any ambadika na mbola manao resaka eo madinidinika mbola tifitifitra tsy avy amin'i Jesosy zay fifona sy fibebahana ataonao zay halleluia amen ka ny ten'Andriamanitra zay ny zarina amintsika teo zany dia ny hialantsika milainga ny hialantsika amin'ny fahotana maro tsy voatery lainga ihany ary efa tsika manetry tena tsika miaiky ny fadisoa tsika manetry tena tsika mangina tsika tahaka ny Josefa Jesosy manandratra tsika nasandratra Andriamanitra Josefa nasandratra izy rehefa avy eo tahaka an'izay koa Davida niaiky ny fahotana izy na fahotantsika be dia be toy ina rehefa tsika miaiky tsy manamarina ny tena tsika mamela ny helokontsika Andriamanitra mamela halleluia iza moa tsika no hitsara ny hafa iza moa tsika no anamary tena tsisy tanteraka tsika halleluia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka tsika mba tena hodiovin' Jesosy amin'ny rano ny fahotantsika rehetra araka ny tenin'Andriamanitra teo hodiovintsika amin'ny rano satria ny rano Jesosy manadio antsika ny lela tsika ny fo tsika
ny fisainantsika ho ihany koa dia mampanota antsika. Tsy mitentsika fa amin'ny fisainantsika dia manohitra ny tenin'Andriamanitra, manohitra ny Jesosy, manohitra ny namantsika. Angatantsika ny ran'i Jesosy satria ny ran'i Jesosy irery ihany manafaka antsika. Aleluia. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mbola manantona anao izay Jesosy amin'izao alina izao. Manantona enonay ny teninao, enonay ny fananaranao Jesosy malalo. Henoko eto anatrehanao Jesosy, aza vela anamaritenao, aza vela hevitra ny tenako marina sy mahitsy ahy Jesosy, satria mbola manota Tompo, mbola manota Jesosy, mbola manao ny tsy marina Jesosy. Amboaro aho tefeo aho, meo ahy le fanahy ny fahendrena Jesosy, ahaizako Jesosy mandeha araka ny sitrapona, ahaizako mamindra le fanahy ny fahalalana, fahazavan-tsaina Jesosy, manoloana ny fandrika ataon'ny devoly, manoloana ny hevitra ratsy ataon'ny devoly Jesosy. Meo fahendrena avy aminao zahay, meo fahalalana avy aminao zay Jesosy, ahafanay Jesosy hiady amin'ny fahavalonay, satria zay tsy miady amin'ny nofo mandra fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra Jesosy. Indraindray ny manodidina anay, ny namanay no ampiasainy, indraindray ny ankonanay, indraindray ny mpampiasa anay Jesosy malalo, arovy izahay Tompo, meo anay le fiadina, meo anay Jesosy le fanahinao mahery hoentinay handresan'ny fahavalonay. Tompo malalo, mifony eto anatrehanao koa izahay, satria mpanota tsy mendrika Jesosy, miovaova izay Jesosy. Tompo, tafalatsaka foana izay amin'ny fahotanay, mifony izay amin'ny lelanay, satria ny lelanay dia mandainga, ny lelanay Jesosy dia feno fankalana, fiatsaram-belatsia avy ao anatin'ny fona io ny mivoaka eo amin'ny lelanay. Ka ny lelanay no miteniteny foana, ny lelanay no mandainga, ny lelanay no mitsara, ny lelanay no manaratsy, mifony izay Jesosy. Diovy izahay, diovy amin'ny ranao Jesosy, ao ka ny ranao masina anadio ny lelako, ny ranao masina anadio ny lelako Jesosy. Esoro ny lelan'ny lainga, lelan'ny mena rana, tapao amin'ny sabatra ao Jesosy. Ao ka ny ranao anadio ny lelako, anasan'ny lelako, ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry tsisy kilema. Esao amin'ny ranao ihany koa Jesosy, ny fonay. Atria ao anatin'io fona io Jesosy, ao no mitahiry ny loto rehetra, ao Jesosy ny loto rehetra mibana ao anatin'io fona io, ka mivoaka eo amin'ny lelanay. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko, sasao amin'ny ranao ny foko, sasao amin'ny ranao ny foko, ny ranao le mahery, ny ranao le masina, ny ranao le manafaka, manadio ny foko, manasa ny foko. Afafika ihany koa ny ranao amin'ny fisainako Jesosy, amin'io fisainako io Jesosy, diovy, sasao, esoro ny fisainana tsy avy aminao, esoro ny fisainana maloto, esoro ny fisainana manendrikendrika, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao ny fisainako Jesosy, mba hadio hangatsakatsaka ao alohanao, ny masoko Jesosy, esoro ny fitsiriritana, na fitsiriritana vola, arena, fitsiriritana olona, fitsiriritana vady, esoro Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao ny masoko, sasao amin'ny ranao ny masoko, ny sofoko, mba handre teny mamy mandrakariva, fa ny teny tsy avy aminao, diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny rano zanak'ondry tsisy kilema, manadio ny sofoko, manadio ny sofoko, manadio ny vatako, manadio ny lohako, ny ranao Jesosy, amin'ny voloko, amin'ny tongotro, amin'ny tanako, ka ny tanako adio hangatsakatsaka amin'ny ranao Jesosy maralo. Satria maro ny zavatra teneninay, maro ny zavatra soratinay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy. Manoratra izay dia miapanga, manoratra izay dia mankahala, manoratra izay dia mitsaratsara, diovy ny tanako Jesosy, sasao amin'ny ranao. Tahaka ny Davida izay niapanga hamono ny rahalahin'ny Oria ka nahafaty azy Jesosy, izany koa ny ataon'ny tananay Jesosy, koa diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy malalo. Riabo skera ro rabo sharara.
Diova amin'ny ranao Jesosy. Diova amin'ny ranao ny tanako. Diova amin'ny ranao ny tanako. Sao amin'ny ranao Jesosy. Ny rano famelan-keloka. Ny rano fanadiovana. Ny ranao Jesosy anadio anay tanteraka Jesosy. Fa ho lafaka aminao zay Jesosy. Zanakao zay novidinao tamin'ny ranao Jesosy. Ka ny ranay ho ranao. Ny tenanay ho tenanao. Anao zay tempolonao zay Jesosy. Koa aza velanao zay Jesosy. Aza velanao zay Toa malalo. Faharovo izay mba hatohitra ny fahavalonay, mba hatohitra ny fahotana, mba hanohitra ny asan'ny maizina, asan'ny devoly rehetra. Ka ny ranao no namasina anay, amasino amin'ny ranao, amarino amin'ny ranao. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. 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 Halleluia. Raha Jesosy manadio atsika, raha Jesosy manamarina manamasina atsika, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Halleluia. Irany zanak'ondry hivavaka atsika ho an'ny ankohona atsika. Ny ankohona atsika dia maro amin'izy ireo mbola tsy mahalala an Jesosy. Izy ireo ihany koa indraindray nataony devoly fitaovana. Rehefa atsika mandroso mafana ny ara-panahintsika dia mitady moyen ilay fahavalo satana manodidina. Amen. Ka hivavaka atsika, ka tahatsika ny ankohona atsika mba ho kasihin Jesosy, an'olo tena ho an Jesosy, ary ny rahan Jesosy ihany koa nadio an'izy ireo tsirairay avy ny zanatsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, indreto izay mivavaka ho any ankohonanay, mivavaka ho any zanakay, ny ray tapo aminay, ny ray aman-drenay. Jesosy, ninina Tompo malalo, ny fahadisoana ataon'izy ireo Tompo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ibebako eto anatrehanao, ifonako eto anatrehanao Jesosy. Aoka Jesosy malalo, ny ranao masina anadio an'izy ireo, anasa an'izy ireo, diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy. Avoto ny fanahin'ny ankohonako izay rehetra mbola ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fisotroana toka, laingalainga, fitapetaka ny zanako Jesosy. Rakofo amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao, mba hadio angatsakatsaka ononao ny amin'ny fahotana vitan'izy ireo. Mpamindra fo sy mpamela helika ianao Jesosy. Ho sasanao, ho fotsinao ny ankohonako, ary ho kasianao mba hisy an'olo tena ho anao Jesosy. Anaraka anao amin'ny famariso ny fahamasinana. Ka izay rehetra tsy avy aminao amin'ireo ankohonako ireo Jesosy dia fa foanana amin'ny ranao Jesosy Kristy velona Fianasareta. Saotra Jesosy. Halleluia. Amen. Mivavaka atsika ho an'ny firenen'izao tontolo izao. Zao miditra amin'ny inona ty ilay anaran'izy ty le footballeur du monde ty. Miditra amin'izao zao ny maneran-tany dia maro ny tanora tsy manana fotoanana amin'ny Jesosy. Lasa le baolina ao ny miloka amin'izy io, ao ny mifanandrina mihitsy hoe nenay Brésil, nenay Afrika, nenay izao. Tsy haiko tsony iza olona milalao fa tsy mijery an'io. Ao zany ny tena hoe variana, tsy manana fotoana tsony hoe na ny ankohonany tsy jereny, ny zanany, ny asany. Fa dia hitantsika le fanandevozan'ny devoly. Lasa iny sahalan'ny hoe andriamanitry ny olona amin'izao. Le télé manimba, le téléphone manimba. Aoka antsika manana io téléphone io, manana mampiasa réseau tsika, mijery télé tsika. Ataontsika ny asan'Andriamanitra. Halleluia. Maro ny voafaritry ny téléphone io. Eo, tsy afaka amin'ny téléphone ao maraina jusqu'à harivanandro. Ina ny lany fotoana fotsiny mijery ny commentaire ny hafa, mijery ny film, mijery zavatra olie anao amaky baiboly. Hitantsika le fandriky ny devoly amin'izao vanandro farany zao. Atoato ny foanany zareo daholo io, na ny resaka hoe ny fitoriana filazantsara teny fahamarinana tsy hitanao tsony na io baiboly io.
Mila mana baiboly tsika ny taratasy. Mila mana baiboly tsika. Fa tsy miankina amin'ny telefônina. Fa ny telefôna io atoato raha tena mpanompon'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana teneniko eto tsy afaka ampiasana telefônina intsony. Na ny fiaraha-mivavaka tsy izy intsony. Dia nomeny Jesosy fotoana atsika. Manararaotra atsika ny internet izay ampiasantsika hitoriantsika an' Jesosy. Halleluja. Ka amin'izao le olona izao tontolo izao mitodika any amin'ny monde ity footballeur du monde ty. Au lieu hitodika an' Jesosy amin'izao vaninandro farany izao mitodika any. Lasa iny zany no Andriamanitra kely. Halleluja. Nisy fotoana nanaovany tsaka mampitadisa ny fanahy masina azy. Nisy fotoana nanaovany malagasy nanao any kopo ina ty le nandeha tany taiza nanaovany malagasy teo le hoe ina le sary omby ty nanaova sary tsy tadidiko tsony. Ino anaran'izy ihany. De nasiana sary omby lahy. Jereo fotsiny sary omby iny tandroka ny devoly. Barea. Barea. Misinina daholo le izy. Amen. Ny malagasy amin'izany tsy mahavita ninina fa de manaraka an'iny. Hatramin'ny président surtout mon président de la république. Alléluia. Ile fanompoatsampy. Tsy ny fanompoatsampy tsy resaka idôla resaka hoe sary vongana ihany. Efa fanompoatsampy iny. De lasa iny entin'ny malagasy rehetrarehetra barea amin'ny sarina ino amin'io sarina lohana omby sarina tandroka. Amen. Fanompoatsampy. Na ny kristianina anatin'io tena tadidiko mihitsy de gaga. Na kristianina anatin'io. Tamin'izay misy olo tena hoe nandefa tena hitako izy malagasy nandefa mesazy kristiana zao zany mandefa mesazy zay barea zay alefa an'le sary de za ma tsy de ny raha tsony fa de okay wa zay fotsiny ataoko. Raha kristiana marina zany tsy tokony ho matimaty ny reny tsony tsika. Tsy lany andro amin'ireny tsony tsika. Rena zavatra n'izao tontolo zao. Hivavaka tsika hifona ho an'ny firenetsika hifona ho an'izao tontolo zao. Zay rehetra mbola voafatotra ao anatin'izany na kristiana izy na tsy kristiana na ny tanora moa indrindra. Amen. De hivavaka tsika fa tena le monde est pourri vraiment. Fanandro farany tsika zao. Vavaka tsika ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. De itozay Jesosy ao mivavaka an'izao tontolo izao. Jesosy ao maty anao namonjy an'izao tontolo izao. Maty anao famonjena an'izao tontolo izao. Nefa indrisy izay mihodina aminao. Jesosy ao manompo andriamanikafa izay. Manompo andriamanikafa izao tontolo izao Jesosy ao. Fona izay Jesosy ao le mivavaka mandany andro aminao. Lasa izay mijery ny football Jesosy ao. Mijery télé Jesosy lany andro amin'ny télé Jesosy ao. Miorakoraka amin'ireny Jesosy ao. Tompo ao fona izay. Fona aminao izay Jesosy ao. Mamindrafo aminay. Satria tsy nantsoinao amin'izany izay. Tsy nantsoinao amin'izany ny masonay. Ny fonay lasa miankina amin'izany. Ao ny manao loka. Ao ny manao loka mihitsy Jesosy ao. Mifanandrina amin'ny vola. Lasa olona no atao rehareha. Mifona Jesosy ao. Mifona izay. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo amin'izao tontolo izao Jesosy. Mamindrafo amin'ny fanavery Jesosy. Mamindrafo amin'ny kristianina Jesosy satria misy ny kristianina mbola ao anatin'izany. Nohon tsy fahalalahany Jesosy ao mamindrafo. Amelany heloka Jesosy. Amelany heloka izao tontolo izao Jesosy fa tsy fantany izay tao. Fona ho an'ny firenena, fona ho an'ny firenena la France, Canada, Amerika, pays arabo rehetra. Pays an'Afrika rehetra. Tompo ao. Atao voafantatra izao tontolo izao fa ny fahatezeranao efa miatra. Fahatezeranao izay ho avy tsy ho zakanay. Mifona izay tompo ao satria mbola manampy ota. Mamindrafo aminay tompo ao. Amelany helokay. Afaho izay Jesosy ao.
afaho izao tontolo izao Jesosy, satria ny ranao mbola mitete, ny rano fanavotanao mbola mitete Jesosy, anafaka monjy anay, misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Mbola hivavaka ihany tsika, mivavaka intercesseur tsika androany. Hivavaka tsika ny fiangonan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra rehetra, na iza na iza, ny kristiana mangatsika, kristiana sady tongotra ilany makany am-piangonana mivavaka, ny tongotra ilany any amin'izao tontolo izao. Tsy akasitran'Andriamanitra zany. Rehefa ny Jesosy dia ny Jesosy tanteraka. Rehefa ny Satana dia ny Satana, tsy afaka mifangaro io. Tsy afaka harotsika. Tamin'ny tsy fahalalantsika manaiky Jesosy fa nanomboka atsika ny sokafo ny masom-panahintsika. Dikan'izay mila miala tanteraka atsika amin'izao tontolo izao. Tsika ety amin'izao tontolo izao, fa tsy naman'izao tontolo izao tsika. Tsika no fahazavana, tsika no ampafantatra an'izy ireo ny marina, ampafantatra ny tsy azo atao. Alleluia. Hivavaka atsika ho an'ny kristiana. Ny kristiana ihany koa mbola ao anatin'ny fitiavam-boninahitra, fitiavam-bola, fitiavan-karena. Ka maro ny mampivily ny zanak'Andriamanitra. Mampivily ny zanak'Andriamanitra tsy handeha amin'ny fahamarinana. Dia lasa le fitoriana, lasa miankina amin'ny vola sy ny arena, miankina amin'ny fahalalany maha-olombelona, fa tsy miankina amin'ny fanahy masina Jesosy tsony. Satria ny fanahy masina nalefan'ny Tompo, nalefan'i Jesosy, dia io no hitarika atsika. Ka maro ny voafatotra ao anatin'io fampianarana fitoriana ny zavatra ny tany io. Amen. Mila zany tsika mahalala mahay manavaka. Mila tsika mahay manavaka satria nomeny Jesosy atsika ny fanahy discernement, ny fanahy manavaka ny zavatra tsy avy amin'Andriamanitra sy ny avy amin'Andriamanitra. Ny fampianarana izy sy ny fampianarana tsy izy. Alleluia. Mila fantatsika, mila misokatra ny masom-panahintsika avy amin'ny Jesosy, mitory an' Jesosy hoe mitory ny fahamarina, mitory ny hazo fijalian' Jesosy ve zany? Ny hazo fijaliana toriana dia nidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Alleluia. Fa maro mampianatra ny zanak'Andriamanitra, mampiverin-dalana lasa hoe tsy mifantoka amin'ny Jesosy tsony, fa lasa mifantoka amin'ny zavatra ny arenan'ny tany, ny kristiana. Fampianarana tsy izy, tsy hoe ratsy ny manan-karena, tsy hoe zay Jesosy mampanan-karena, Jesosy mampanana an'izao rehetra zao azontsika io. Fa le izy lasa bazy ny any amin'ny fiangonana. Ny bazin'ny fiangonana dia ny hazo fijaliana, ny dirana amin'ny lanitra, fa tsy ny harena akory. Satria raha manana ny harena izy nefa tsy hovovonjo ny fanahiny. Vavaka atsika ny pastera izay mbo ao anatin'izany, ny pastera ao anatin'ny franc-maçonnerie, illuminati, sorcier. Ny kristiana ihany koa sady mivavaka izy no mpamosavy. Kristiana izy mandeha am-piangonana nefa mpamosavy, mbola mandeha mamonjy ny biasy. Jesosy mahita an'izany, Jesosy mahalala an'izany. Ary nidirany am-piangonana indraindray manapotika fiangonana, fa tsy hoe nino moa ty? Hitaona fanahy fa vao maiky manapotika fanahy. Izay mihitsy ny tanjona izy ireo. Maro mihitsy izy ireo tafiditra any am-piangonana, misandoka ho mpanompon'Andriamanitra, misandoka ho hanao ny asan'ny Tompo, nefa izy amin'io hafa ny biny. Hifona atsika amin'ny Jesosy zany, Jesosy hamindra foana hamindra fo amin'izy ireny. Vavaka atsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, saotranao lehibe indrindra Tompo, fa mbola afaka miray saina mivavaka izay. Fonao an'ny fiangonanao izay Jesosy, satria
Mihamaloto tokoa ny fiangonanao amin'izao Jesosy. Maro Jesosy ny pastera ao anatin'ny franc-maçonnerie, ny pastera ao anatin'ny sorcellerie, mifona anay bebana ito anatrehanao. Indraindray mety hoe ao koa ny zanako tsy mahalala inconscient Jesosy, fa tafiditra ao anatin'izany afao izay Jesosy, afao izay Jesosy. Jesosy, mifona izay ao ny fiangonanao satria maloto ny fiangonanao Jesosy. Maloto Jesosy, miharoharo. Maro ny zanakao mbola miharoharo amin'ny fahotana. Maro ny zanakao mbola tia vola arena mihoatra noho ianao Jesosy. Lasa izany no hita any am-piangonana. Tsy ny anaranao tsony Jesosy, fa lasa ny fitiavana ny areny tany. Koa mifona Jesosy eto anatrehanao. Mifona ho an'ny fiangonana mpanompon'Andriamanitra ny kristiana mihamangatsika ny kristiana sady amin'izao tozo anao aminao. Mifona Jesosy mamindrafo. Mamindrafo dada malala. Mpamindra fo be fiantra ianao. Mpamindra fo mpamela herika ianao. Fonjeo Jesosy ny fanahy ny zanakao. Fonjeo ny fanahy ny mpanomponao Jesosy izay voafatotra. Ianao Jesosy tsy avy antsony marina fa ny mpanota ibebaka. Ka na inina fahadisoana mpanomponao Jesosy dia mbola tianao hiverina aminao izy ireo tompo. Ao aza Jesosy ny mpaminany sandoka. Ao mamono olona. Ao ny mandatsadra atao ny sorona ahazoany ositra amitahany olona maro. Mbola tianao hibebaka zany olona zany Jesosy. Tianao avotana ny fanahy Jesosy. Afao tompo. Afao Jesosy. Mamindrafo dato. Mamelany herikan'izy ireny tompo. Fa tsy fantany izay ny atao. Ao ihany koa izy rehetra manao ny asanao am-piangonana nefa mpamosavy ny antony andehanany am-piangonana dia havoteny zanak'Andriamanitra dia hanapotika ny fiangonana. Koa mamindrafo Jesosy. Mamindrafo. Mamelany herikan'izy ireny. Na dia be ary ny fahotany. Iona aminy ianao. Ho tafahoana aminy ianao Jesosy. Ka hiaiky izy fa ianao ny Jesosy tompo ambonin'ny fahefana sy ny hery. Saotra Jesosy. Amen. Halleluja. Nisy izay raha vavy izay. Izy mpanompon'Andriamanitra manao ny asan'ny tompo izy. Andriamanitra ry havana tsy azontsika vazivaziana. Andriamanitra mahita ny miafina rehetra. Mahita ary io abaribariny io indray andro. Amin'ny andro tsy ampoizinao izy aseho ny miharihary. Ka dia amin'izay fotoan'izay efa fahambaraka ny azonao. Fa dia ny mbola Jesosy miteny mananatra sisa dia tokony ho tonga saina zany tsika hoe hibebaka. Io mpanompon'Andriamanitra io fianakaviany rehetra manompo sampy. Fianakaviany rehetra mandeha mamonjy mpiskidy. Dia izy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Dia Jesosy mahalala mahita anazy hoe ianao tsy mahazo miaraka amin'ny tsy mahazo mifandray miankonanao tsony. Izany tenin Jesosy taminy. Misy zavatra zany misy zany Jesosy mihitsy mampiala olona anankiray miankonana tahaka ny Abrahama satria miankonana dia nanompo sampy. Arakaraka ny situation misy ny tsirairay zany io. Dia nasain'Andriamanitra ny ala miankonana tsy mifandray miankonana tsony. Dia izy anefa mitakotakona satria efa misy ny telefona azy ny sisa mbola miconnecte amin'ny fianakaviany. Miresaka Jesosy rehefa miteny na A rehefa A rehefa B. Efa niteny Jesosy tsy azonao tao mifandray miankonanao. Dia izy mbola mifandray miankonana. Dia tsy haiko zany mety hoe mbola voatarika izy dia mbola namonjy mbiasa izy amin'ny mangingina manantsona mpanao fanafody. Dia izy amin'ny efa mpiandry. Gasy io. Fa mpiandry izy. Halleluja. Dia teny fandroany Jesosy. Dia tamin'izay izy nanantona mpanompon'Andriamanitra nilazany Jesosy an'ilay izy ampahitany Jesosy an'ilay izy hoe mbola mandeha mamonjy fa mpanao fanafody izy. Mbola mamonjy mbiasa izy. Halleluja.
karaha izy Jesosy mbola tsy mibebaka, mbola mameno satria izay efa nampizaraka azy amin'ny ankonany a. Dia izay tenako hoe le olona mariny antsika foana no mitarika antsika miverin-dalana, mitarika antsika mampanota. Fa antsika mila mahatohitra. Efa miteny antsika Jesosy amin'izao fotoana izao moa fanahy masina miasa amin'izao vaninandrontsika zao. Taloha mety hoe mbola mandeha monjy mpanompon'Andriamanitra dia miteny an'iny. Fa amin'izao tsika ny vatany fanahy. Tsika zao ny tempolo fanahy masina. Fanahy masina miteny antsika mampalala antsika. Zao raha misy fahotana tafiditra tonga dia fantatro. Mibebaka ny ataoko, mifona. Aleluia. Dia tahaka an'izay zany nahazo an'ilay mpanompon'Andriamanitra io. Dia rehefa tsy niaino izy fa nitenen'i Jesosy indroa intelo. Tsika rehefa tsy miaino indroa intelo tenen'ny Tompo, maka Jesosy mikapoka amin'izay rehefa avy eo. Amen. Dia nitenen'ny Tompo izy hoe efa ianao tsy hibebaka, tsy nibebaka, tsy miaino, dia ny zanany nalainy tsirairay. Izay zavatra tenako zany zavatra nitranga tamin'ny zany fianakavianay zany izy, kaviana ihany ilay izy zany. Dia rehefa tsy nibebaka izy dia ny zanany nalainy Tompo tsirairay. Dia ny ankonany zany efa mahalala mahafantatra an'io. Fa ny ankonana zany tsy dia miteny firy. Fa taty afara vao fantatrinay ilay histoire. Dia maty tsirairay ilay zanany, maty tsirairay ilay zanany. Andriamanitra rehefa miteny dia marina miteny izy. Ny ray ohatra ny ampitahorin-devoly, tahorin-devoly dia narary be izy tamin'izay. Dia miena foana ny zanany maty. Dia farany moa izy mivady mihitsy maty taty aoriana. Amen. Ka ny tiako hatongavana zany anatin'izay hoe Jesosy rehefa miteny amintsika tsy misangy izy. Indraindray ilay fampianarana miteny hoe efa vitan'i Jesosy eo amin'ny hazofijaliana ny fahotantsika dia vita. Tsy marina zany. Tsy marina. Jesosy tonga teo amin'ny hazofijaliana dia hahatonga antsika tsy hilalao fahotana. Izay ny antony nahatongavany teo. Dia rehefa manota antsika ohatra tafalatsaka fa tsy hoe miaina amin'ny lalaon'ilay fahotana, dia manantona an'i Jesosy mifona malaky. Izay nanaovan'i Jesosy, niboana Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Satria tsika rehetra io raha tsy teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia very tsika io. Amen. Nisy fotoana koa fanjoako vavolombelany tenenako teto hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe izy mivavaka dia nangataka amin'ny Tompo izy mivavaka izy maraina hariva nefa tsy mahazo valim-bavaka. Dia mila manontany tena antsika sao dia misy fahotantsika tany. Mila tsy nibebahantsika. Fanahy masina mampatsiahy antsika. Fahotany tamin'ny fahazazany tany amin'ny kilasy de firy any amin'ny primaire teneniny. Iny nataon'ny fanahy masina azy natonga izy mivavaka zany le valim-bavaka efa tonga hitany amin'ny nofy fa le valim-bavaka mihantona eo anelanelan'ny abakabaka. Tsy midina zany. Tsy azon'ilay valim-bavaka. Mivavaka indroa intelo efatra. Farany izy nanontany ny Tompo ina ny antony. Dia natorin'ny Tompo anazy hoe zaza izy tany amin'ny école mbola any amin'ny fahazazana zany. Dia izy tany am-pianarana misy zaza nanontany angataka sardine taminy. Angataka sardine dia hoy izy amin'ilay zaza lahy hoe ohatrany amin'ny namany hoe mamanao amin'ny papanao izy tsy mahavoavidy sardine izy angatanao sardine aminahy io. Izay zavatra izay alaheron'ilay zaza taminy. Dia tsy voafafy io fahotana io fa mbola ao an-danitra ao. Na izy efa nandrain-Jesosy, efa mpanompon'Andriamanitra ao. Efa mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra nataontsika tany aloha tany tsy fatatsika. Fa fanahy masina mampalala antsika. Nefa izy efa nandray an'i Jesosy zany. Mpaminany zany. Nidirana amin'ny lanitra dia tena tsy mora. Misy prix à payer.
Amen. Satria tsika rehefa anatintsika mivavaka, ao Jesosy mirevele amintsika, mampahalala atsika ny mety sy ny tsy mety. Izy no mampafantatra atsika hoe ty mila ialanao, ty mila ataonao. Ao anatin'ny mivavaka atsika no mahazo nofy, mahazo teny avy amin'ny Jesosy. Amen. Misy zavatra tsika zao samy tsy nahatsiaro ny zavatra hatramin'ny fahazazantsika. Ina ny fahotantsika? Nisy mpanompon'Andriamanitra ihany koa, izy ao anatin'ny retirety, izy nitady an'i Jesosy, natoron' Jesosy ny fahotany tany amin'ny fahazazany. Misy tamin'ny fahotany na tamin'ny fahotany rahantsika, misy ny tsy fantatsika. Na tsika zao tamin'ny adalantsika maro ny fahotana tsy fantatsika. Mety mbola voasoratra tsy voafafa, ka mbola ipangany devoly atsika mahatonga atsika mbola tafiny foana. Alleluia. Fa iny tsy haiko amin'izay inona nataony priapeye nataony na tonga hoe voafafa ny fahotany tamin'izay. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray koa izy tamin'ny fahazazany, tamin'ny fahazazany izy hoe izy miara-misakafo eo amin'ny ankohonany sy ny sisa, dia ny zavatra nihitany, azafady amin'ny fomba fiteny, ny bragetin'ny papany sahalan'ny hoe tsy nihidy. Tamin'ny fahazazany tamin'izany, natoro ny fanahy masina anazy ny ilan'ny bebahany, satria tsika tsy mahazo mahita ny fahatanjahany rainao na ny raitapo aminao. Zay mahatonga le fahatezan'Andriamanitra satria mitanjaka ny olona amin'izao. Tsisy intsony ny fady hoe anadahy sy reny sy zanaka, tsisy intsony. Dia zay ny bebahany tao anatin'izy mitady an'i Jesosy, nambaran'ny Tompo azy zay. Tsy tanaty saiko mihitsy izy, tsy tadidiko mihitsy zany hoy izy. Fa fanahy masina nampalala azy vonatsiaro izy tena nitranga tamin'izany fiaina zany zavatra zany. Dia nisy koa zany ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra koa zany koa fa tamin'ny fatahan'orany, fa izy mbola hoe tsy nahalala. Napiditra olona tao an-trano, napiditra olona nanao firaisana tao an-trano. Fahotana tao anatin'Andriamanitra satria ny tranonao tao masina ho an'Andriamanitra. Tsy tadidy fa taty afara nampahafantary ny fanahy masina. Izay le mahatsara antsika mifandray amin'i Jesosy isan'andro isan'andro, ao anatin'ny vavaka Jesosy miteny amintsika, mampalala antsika. Alleluia. Ka ny bebahany tamin'izay fotoana izay azo ny famelan-keloka. Ameko le exemple mba samy andiniantsika tena, mba samy hitadiavantsika an'i Jesosy, mba samy tsika samy malala ny antony ara-panahintsika, samy mahafantatra hoe inona ny tokony hoe ataontsika ao anoloanan'izay. Misy ihany koa vehivavy anankiray, rehefa izy koa tao anatin'ny tady an'i Jesosy, dia nambaran'ny Tompo azy koa ny zavatra nataony tamin'izay. Izany rehetra izany izy efa lehibe, izy efa nanambady, fa mbola tsy nahalala ny Tompo. Izay taoko an'izao misy zavatra tsy tadidintsika, fa ny fanahy masina mampalala antsika. Hampalalanao ny fanahy masina hoe inona ny fahotanao nataonao hatramin'izay, dia avoafafa ny fahotantsika ao an-danitra ao. Satria raha tsy voafafa tsy bebahantsika, dia ao iny péché iny miandry antsika. Alleluia. Dia tamin'izay fotoan'izay izy nanambady, nisy problème ny vadiny nanao sipa, dia nisy namany nanome hevitra azy hoe alaivo izy ny fotoananao ataovy misakafo ny vadinao. Hitantsika le fahotan'olombelona, famisaviana zany, famisaviana. Zany mihitsy ny ataon'ny mpamosavy. Le réglanao izy alao vao ataovy misakafonao, ataovy misakafo ny vadinao. Fa ho hitanao izy Jesosy. Fa ho hitanao asa ny vadinao ho tianao tahaka ny taloha. Tsy resaky zany mihitsy ny tiavan'ny vaditsika. Tsy resaky fahavetavetana tahaka an'izany. Tsy haiko mahatonga ny teny zany. Fa ny fitadiavantsika an'i Jesosy andro manalina ny manovany io, sy ny fahendrena, ny modely hitany amintsika. Izay no mampiova ny vaditsika. Fa tsy resaka famisaviana, asan'ny mpamosavy zany. Asan'ny mpamosavy ohatran'izany. Alainy ny maloto io nataony amin'ny sakafo. Izay mahatonga antsika mivavaka, mahatonga antsika rehefa manofotsika mihinana tsy raha sakafo antsika io. Fa zavatra maloto. Fa ny masontsika jambain'izy ireo.
Alleluia. Andeo tsika hifona tsika anatin'i Jesosy. Ao anatin'izay hifonantsika raha misy zavatra nataontsika tsy nety tany hoany hatramin'ny fahazazantsika, hatramin'ny fahatanjorantsika, hatramin'ny tsy fahalalantsika ny Jesosy. Hifonantsika hampalalany Jesosy atsika ho tenin'i Jesosy tsika hoe hampalalao ahy Jesosy. Raha misy zavatra nataoko tany hoany tsy fantatro na zana ianao, mety ho revelen'i Jesosy amintsika na hampalalanao anatin'ny nofy, hampafantarin'i Jesosy zany. Efa miteny tsika dia zanantsika dia ataon'i Jesosy io. Mpahafantarina antsika, dia fona antsika, angataka amin'i Jesosy tsika. Jesosy reveleo amiko, mpahafantaro ahy Jesosy ny fahotako, fahotana adiniko. Alleluia. Andriamanitra renay tsara indrindra ao, Andriamanitra any amin'ny avy indrindra, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Jesosy raha misy zavatra nataoko tany tamin'ny fahazazako, tamin'ny tsy fahalalako, Jesosy nataoko niafina, mpalalao ahy Jesosy. Ifonako, ibebako eto anatrenao, ibebako eto anatrenao, ambarao ahy fanahy masonao, ambarao ahy Jesosy malala, ambarao ahy Jesosy, mitenena amiko ianao Jesosy, ka ibebako eto anatrenao. Mety misy zany nataoko na tamin'ny olona Jesosy, na tamin'ny tsy fahalalako, na tany amin'ny fahazazako Jesosy, manoloana ny ray aman-dreniko, ny ankohonako, ka tsy nety, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ambarao ahy Jesosy amin'ny alina ity, ambarao amiko, tenena amiko ianao Jesosy. Halleluia. Mba hibebahanay, hidiranay amin'ny fibebahana tanteraka Jesosy, mba ho afaka zay eo anoloanao, mba hita fity eo anoloanao zay, mba azo valim-bavaka avy aminao zay Jesosy. Dia misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ifona antsika amin'ny sakafo rehetra, efa niteny izay ihany tsika teo, ny sakafo rehetra tafiditra any anatintsika. Reny zavatra mpinaniny antsika reny misy kôdy ao amin'ny vatantsika. Misy kôdy tafiditra any anaty vatantsika. Dia iny ahafahan'izy ireo manafika antsika, iny ijeren'ny fiainantsika. Karaha antsika tafiditra hoe nanofintsika ny sakafo, nanofintsika, dia mila antsika miantso ny ràny Jesosy be dia be, ny ràny Jesosy manadio, manapotika an'izay rehetra. Indraindray mitondra aretina ilay izy any anatintsika. Amen. Nisy taona za tsy nandeha ny fotoanako, tsy nandeha ny fotoanako nandritra ny enim-bolana, 6 mois. Tsika vehivavy natao handeha fotoana, zafady amin'ny fomba fiteny. Tsika vehivavy natao handeha fotoana isam-bolana. Tsy normal zany tsy mandeha fotoana zany, na dia hoe tsy manao firaisana. Za efa nandray ny Jesosy tamin'izay hoe mbola nanomboka hoe nandray ny Tompo aho tamin'izay, fa ny fotoanako tsy nandeha. Dia ny olona moa presque miteny izany, ny dokotera, tsy maninona fa ianao tsy bevoka na hoe mila manao firaisana ianao, lainga zany. Mila manao firaisana ianao. Tsika zany tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao tsony. Ny arahantsika dia Jesosy, ny fanahy masina, izy mampalala antsika. Dia tsy nandeha ny fotoanako mandritra ny 6 mois, dia nitady tena hoe za tsy nanatona mpanompon'Andriamanitra fa nanaraka kilitaninina. Misy izay mpanompon'Andriamanitra izay natoron'ny Tompo anahy, izay tena hoe nahafahako délivrance be dia be, nafahan'ny Tompo tamiko. Za tsy hoe manarakaraka eny fotsiny izay olona hitako, fa izay omen'ny Tompo anahy no arahako. Izay mpanompon'Andriamanitra izay natoron'ny Tompo ahy tamin'ny nofy, dia hatramin'izao mbola manaraka azy. Alleluia. Fampaminan'Andriamanitra izy. Alleluia. Dia izy zany tao anatin'ny tsy nandeha ny fotoanako, za mbola kely taona, mbola kely ny taonako, dia ahoana ny fotoanako tsy mandeha. Riava malala rehefa antsika manao an'izay zavatra izay, misy fanahy ratsy eo mitazona mihinana an'le raha, mihinana an'le raha.
amin'ny vatantsika io. Za tsy mahalala fa ohatrany hoe zavatra tsapako zany hoe misy bibilava zany hoe mihinana an'le raha tokony ho tonga izy ireo mihazona an'le raha ao. Amen. Ohatrany hoe tsy haiko esprit de connaissance omeny tompo. De zaho tsy fantatro fa zaho tsy niteny amin'izaniza tamin'izany. Fa kiboko ihany zalony ngeza. Fa manina ny fotoanako tsy mandeha Jesosy manina. Indesiko ambavaka indesa tsy afaka tsy mandeha ny fotoanako. De tamin'izay mpanompon'Andriamanitra amin'izay nisy retraite natao de nanaraka an'le retraite nanaraka an'le resaka retraite moa zany hoe manao vavaka mitohy mivavaka foana. De tao anatin'le vavaka narako de tamin'izay nisy rahalahy zay izy manana ositra ihany koa meny tompo azy nivavaka izy teo anatin'ny vavaka. De zany vavaka de nena zany vavaka ho an'ny kiboko. De izy hoe zay rehetra ho izy zay rehetra ho izy manana retina ho izy mahita ho izy anjelo izy mandeha misy trano tsirairay avy izy zay misy aretina misy olana ho izy de anasitrana izy. Amen. De tamin'izay de tena niraisiko ampinoana le izy tadidiko tsara de netra Jesosy anasitrana amin'ity kiboko ty anao. Jesosy ny esprit ny serpent rehetra anatin'izao kiboko zao mandeha ny fotoanako amin'ny anaranao Jesosy. De hoe niraisiko ampinoana itiko ambavaka le izy ary voateniko ny esprit ny serpent fanahy ny bibilava io. Amen. Mibana ao anaty kiboko eritrereto hoe 6 mois tsy mandeha ny fotoana 6 mois fa aveo vita iny vavaka iny nandeha ny fotoanako hatramin'izao mandeha ny fotoanako. Halleluja. Isam-bolana mandeha. Anao zay menao an'izao video zao aza mety fotsiny tsy mandeha tsika vehivavy atao andeha fotoana raha izay. De raha ohatra koa mandeha foana ny fotoana tsy mijanona tsy normal koa zany. Efa aizana efa asany maizina koa zany. Halleluja. Amen. De taorian'izay le fahavalo miasa amin'ny fomba maro samihafa. Miasa amin'ny fomba maro samihafa. Taorian'izay rehefa nanofy aho de nahita zaho lehilahy anankiray sany hoe zaho zany matoa mahita hoe mandeha ny fotoanako anatin'ny nofy. De lehilahy anankiray tsy hitako tsy lehilahy ohatrany hoe azo tsy hitako maso izy fa hitako olona anankiray zany maka koveta izy de manasa de lehilahy mba fotsy de misy rà de sasany amin'ny rano. Amen. De rehefa nifoha zao de azoko azavain'ny fanahy masina na anaty nofy hoe mila ianao mampiasa lamba fa tsy mampiasa contexte reny zavatra reny tsono izy fa mitondra aretina sy mitondra esprit. Eny rehefa fampiasantsika le tsika tany Madagasikara de mampiasa lamba ireny takin'ny fanahy masina tamin'izay. Amen. De tafara teoriana moa zao zany misy taona mbola sahisahirana satria mandeha miasa de ahoana ny ataoko Jesosy fa vetivety tena nomeny Jesosy conseil torohevitra de tena hoe nahavita nanao. Amen. Fanahy masina manome tolo-tsaina atsika manome fanazavana ho atsika. Nampiasa lamba de sina nizairiko zay nanjaitra anazy de nahavita. Amen. Diraiko Jesosy. Amen. De tsy mampiasa an'ireny tsona satria tombo mihitsy nampianatra ary naneo ahy amin'le nofy hoe lamba no ampiasao. Lamba. Misy fanahy miditra amin'ireny zavatra liana ty de ariatsika le raha atsika tsy azo ariana. Tsaka ahoana nahatonga ny teny zany fa ivavaka atsika zany ivavaka atsika satria ny devoly an-tsaintsika devoly mamofona mandeha izy ireny amin'ireny fako ireny. Mandeha amin'ny fako izy ireny rehefa mialina alina ireny andehanany mandeha devoly izy tsy hita maso. Ny rano haniny ireny sotroiny rahatsika de iny mbloky ny fiainantsika mbloky mahatonga antsika tsy mananjanaka mahatonga aretina. Amen. Jerena amin'izao ny rehetrarehetra samy manary ny rany rahatsika tsy azontsika ariariana le raha. Amen. Alléluia. Miditra amin'ny lafiny maro
za tsy tetany maro zavatra expérience hoe hitako tena hoe mahatonga ny lalovako tao anatin'izany hoe indraindray zany olona tsy mahatsapa, indraindray olona mikondana fa zavatra marina zany voalazan'ny ten'Andriamanitra. Raha no fiainantsika fotsiny raha ny Adama taraina tany raha ny Adama azafady, raha ny Abela izy iny ya raha ny Abela ny taraina tany amin'Andriamanitra. Ny rahantsika ao ny fiainantsika, io rahantsika ao misy vy, ao ny bonera ny avenirantsika amin'io. Ina mahatonga ny raha mahatonga zanaka tsy mandeha tsony rehefa ohatra bevoka, tsy azontsika ririna foana ny rahantsika. Haleloia, amen. Indray mandeha koa tamin'izay, indray mandeha tena azafady ny fomba fiteny, raha misy lehilahy manatrika za manazava zay tarihan'ny fanahy masina anahy. Amen. Misy aho natory tamin'izay sy natory ho tonga ny fotoanako. Tena hitako zao Jesosy témoin. Hitako zao sahalany izy tsy hitako maso fa henoko le izy le rako handeha hihinana an'le izy. Amen. Tsy haiko nazontsika ny fanazavana hihinana an'le raha izy. Zavatra hafa ny teniko to sakafo rano vao teniko. Tsy haiko ny vanifanahy masina le izy amin'ny fomba fiteny de za matoritory azo tampoka kely zany za mahatsapa ho tonga ny fotoanako. Satria za tamin'io efa nahazo délivrance tamin'le fotoanako nandefa mandeha foana. Henoko mihitsy salana marokoroko izy hihinana an'le raha. Haleluia. Fa taitra ny fahazon'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy fahitantsika salany biby reny izy. Biby henoko marokoroko sala. Jesus. Haleluia. Io rahantsika tsy mandeha dikan'izay misy mina anao tsy bevoka. Enao tsy miaraka amin'olona. Inona zany tsy mampandeha ny fotoananao? Amen. Henoko mihitsy, tena henoko izy mihinana an'le izy. Fa zany anomboka ina izy foazon'ny fanahy masina nandroaka an'le izy. Haleluia. Noho n'inona ny porta ny voa nisy varavaran'ny sokafontsika ao satria ny rahantsika riritsika foana. Amen. Aritsika ny amin'ny poubelle sy ny sisa. Nanomboka teo tena matahotra manarinary zavatra momba na ny voloko. De volo tena miasa riavana, tena miasa tsy mahatonga zao manala. Tsika tsy nalala fa amin'izao andro fahalalantsika zao de mila miambina, mila mitandrina. Amen. Ivavaka atsika, angataka ny rahan'i Jesosy tsika. Ny rahan'i Jesosy anadio atsika zay rehetra zavatra hoe momba atsika na riritsika na raha zany na inona. Amen. Angatao ny rahan'i Jesosy, anadio ny tenanao, anadio ny tovanao rehetrarehetra. Manomboka zao mandraisa décision, mandraisa fanapahan-kevitra anao inona ny tokony ataonao. Amen. Haleluia. Satria ny rahantsika io de mila rovantsika, avenirantsika. Amen. Ny zanantsika anatin'io aby, anatin'io raha io. Iny nefa angalarin'ny devoly. Amen. Ivavaka atsika mba ho récupérer Jesosy reny, haverin Jesosy amintsika sady mifona atsika ny mangataka ny rahan'i Jesosy. Ary anadio ihany koa ny tenantsika raha misy sakafo tsy avy amin'i Jesosy na zavatra maloto. Misy maloto voahinantsika hitantsika. Tsika ne tempolin'ny fanahy masina. Efa ny tenantsika maloto, misy zavatra maloto tafiditra any anatintsika any. Ny rahan'i Jesosy ny anadio an'izany. Amen. Vavaka atsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, indreto izay mbola manantona anao, mangataka anao zay Jesosy ao ny ranao ilay mahery, anadio ny tovanay rehetrarehetra, anadio ny tenanay rehetrarehetra, anadio manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny tongotray. Diova amin'ny ranao Jesosy ao, sasao amin'ny ranao ny tovanay rehetra Jesosy ao, ninona ny zavatra narinay Jesosy momba ny tenanay ka tsy fantatray, ny ranay tamin'ny tsy fahalalànay Jesosy ao. Jesosy ao, averenao aminay zany Tompo malalo, averenao aminay ary délivreo zay Jesosy malalo, satria zay Tompo nanao zavatra tsy nifanaraka amin'ny sitraponao. Ny ranay Jesosy ao narirenay, ny
tenanay tsy nihajanay Jehova mirahanao zay Jesosy mifona zay Jesosy sasao mirahanao raha nisy sakafo tafiditra aty anatiko Jesosy sakafo tsy nanome voninahitra anao sakafo maloto Jesosy zay nafafy ny fahavalo aminay Jehova mirahanao zay nirahanao manadio nirahanao manasa ny tenako nirahanao manadio ny lelako manadio ny molotro manadio ny tenako ny tanako ny tongotro nirahanao Jesosy manapotika ny aretina rehetra firon'ny satana ny anatinay nirahanao ilay mahery Jesosy manadio anay manasa ny fonay manasa ny kibonay manasa ny lelanay manasa ny sofinay manasa ny tenanay manontolo nirahanao Jesosy nirahanao tsisitsiny ka ninina ny kody ny kamera zay apetran'izy ireo ny anatinay rava amirahanao rava amirahanao rava amirahanao Jesosy ny sakafo rehetra omany izy ireo rava amirahanao rava amirahanao dian'izao zany Jesosy ninina ny oman'izy ireo Jesosy ao anatin'izay matory tsy mahalala tsy matsiaro Jesosy dia mamana sakafo izy ireo mitondra anay amin'ny fananay entiny anoany Jesosy nirahanao Jesosy nirahanao miaro ny fananay nirahanao masina Jesosy halleluja amen amen ngamba voadeniko teo efa voadeniko teo le resaka hoe le izany liasan'ny famisaviana misy le rahan'olona lan'izy ireo na tsy voatery devoly ihany koa mahatonga le ratsika tsy azo aririna mpamosavy koa makandreny koa ataon'izy ireo misakafo zafady amin'ny fomba fiteny fa halalantsika ny marina ary raha tsika mihinana an'izany dia maloto tsika maloto satria tsika tempolon'ny fanahy masina mila miambina zany tsika amin'ny zavatra hohanitsika halleluja amen zay nahatonga antsika nangataka ny rahan'i Jesosy teo mba nadio ny tenantsika rehetrarehetra manadio antsika amin'ny sakafo rehetra ny hohanitsika halleluja tsara ny tompo mampafantatra antsika ny zava-miafina amen arovy ny tenanao arovy tempolon'ny fanahy masina Jesosy ianao amen mbola hivavaka ihany tsika amin'izao fotoana izao tsika hivavaka tsika anadio an'io fisainantsika io amin'ny fisaina manomboka amin'ny fisainana ny lohantsika ny fisainantsika ny volontsika halleluja ny volontsika koa dia misy ministera amin'ny volontsika io ny volontsika io izy no voninahitra ao antsika vehivavy volontsika io izy no fisaronana ao antsika dikan'izay volo voninahitrantsika zay nameny tompo antsika tsy azotsika anaovantsika zay tiantsika atao fa Jesosy nanome an'io na fotsy na mainty na mena Jesosy nanome an'io halleluja dia horakofantsika amin'ny rahan'i Jesosy rahan'i Jesosy anadio anasa an'io volontsika io dia ny fisainantsika ny kiraninatsika izay rehetra amin'io fisaina manomboka amin'ny fisaina fieritreretana diovintsika amin'ny rahan'i Jesosy satria ny fieritreretantsika dia natao hadio ny fieritreretantsika dia natao hisaintsaina ny zavatra ara-panahy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany rehefa amin'ny fisainantsika ao ny tena tafiany devoly ihany koa fisainana iray ny lela ny fo ireo telo ireo tena tafiany devoly dia ny fisainantsika indraindray alefa ny fisainana maloto alefa ny fisainana maloto amin'ny fisainantsika io dia avy eo tsika amin'izay rehefa maloto ny fisainantsika tsy afaka mivavaka atsika tsy mahavita atsika na hamaky tenin'Andriamanitra satria naloto fisainantsika ao amin'ny salamy toko voalohany izy fantatsika tsara miteny hoe sambatra izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy sambatra fahasambaranao atsika zany raha atsika tsy mandeha amin'ny fisainana ratsy nizaniza zany manao ratsy atsika indraindray tsika mahazo tafoka misy olona tonga tampoka miteny atsika dia tonga dia amin'ny fisainantsika te hamaly amin'ny fisainantsika manohitra manome tsiny miapanga izay nefa tsy avy amin'i Jesosy amen ka ny fisainantsika atao hadio mandrakariva ireo zany ny cible ny devoly mila rovantsika ireo ny flesy alefany isan'andro isan'andro dia tsika koa zany ao anatin'izay tsika koa zany miaro koa tsika miaro ny tenantsika ny fiarovantsika dia ny rahan'i Jesosy fiarovantsika dia ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy izy
dia angatakatsika ny rahan'i Jesosy ihany koa anadio ny fisainantsika io. Aleloia, sandrato ny feonao. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, la mangataka anao zay mangataka Jesosy, ny rahanao mahery nadio ny fisainako, ny rahanao mahery nadio ny voloko, ny rahanao mahery Jesosy manasa ny tenako, manasa ny fisainako, fieritreretako, ny rahan Jesosy Kristy velona avy Nazareta, manala ny fisainana maloto, manala ny fisainana ratsy, manala ny fisainana fiampangana, ny fiatsaram-bela tsy tafiditra amin'ny fisainako io, mankahala, manaratsy, manohitra amin'ny fisainana io Jesosy. Diova amin'ny ranao Jesosy ny fisainako, ny fieritreretako, ny ranao Jesosy manapotika ny filesiny Satana rehetra, ny ranao Jesosy manapotika ny filesina alefan'ny Satana rehetra, ny ranao Jesosy, ny ranao ilay marina, ny ranao ilay masina, ny ranao ilay mahery, manadio ny fisainako, manadio ny voloko, manasa ny voloko Jesosy. Arovy amin'ny ranao Jesosy ny lohanay, arovy amin'ny ranao Jesosy, anao izahay Jesosy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Aleluia. Diova amin'ny ranao, diova amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao. Aleluia. Amen. Ivavaka atsika ho an'ny fanahytsika. Tsika zao vatana, tsika zao le corps, le vatantsika etantsika maso io corps, salany hoe enveloppe, salany hoe enveloppe zany ty vatantsika ty. Fa le fanahy maolona, le fanahytsika ao zany io angatantsika amin'ny Jesosy ihany koa dioviny amin'ny rano. Azontsika angatana ny rano Jesosy koa io. Rehefa atsika atory dia hoe ny fanahiko Jesosy rakofy amin'ny rano ao, na tsika mivavaka ny fanahiko hoe Jesosy misotro ny rano ao. Satria ny fanahintsika io mihitsy no ampiasan'ny fanahy ny mpamosavy. Aleo gasy direct izy. Le fanahintsika no entin'ny mpamosavy mandehandeha. Satria ny mpamosavy tsy izy ihany, izy mamosavy ny tenany, izy mpamosavy anarany. Dia izy afaka manao famosavina izy, ohatra hoe raha izy ohatra manana fitaratra izy an-tranony ao, dia fitaratra io efa manao avotomany izy, miantso devoly, dia maneho le sarin'ilay olona, ohatra misy olona tiany ho hita amin'ny fitaratra io, dia hitany eo ny fiainan'ilay olona rehetrarehetra. Dia mitady moyen amin'izay izy, na izy ao an-tranony eo ihany, izy ao an-tranony ihany mandefa zavatra zany, amen, any amin'ilay olona. Tsy haiko nazotsika le fanazavana. Misy zavatra teneniny fotsiny ao dia salany hoe miampita any amin'ny olona. Zay mahatonga antsika miaro tena isanandro amin'ny rahan'i Jesosy. Satria misy izy na miteny prononcer, satria misy hery lay teny. Misy fotoana koa nazavako an'io. Lay teny, ino mahatonga ny tenin'Andriamanitra misy fahefana sy hery. Satria ity teny ity mivoaka molotrintsika, tsika kristianina, misy hery. Misy hery le tenin'Andriamanitra ho entintsika. Dia tahaka an'izay koa ny devoly, ny mpamosavy sy ny satanika sy ny magicien rehefa miteny. Misy hery koa le teny avoakany. Ohatra izy i-prononcer, ohatra teny malédiction, teny ahatonga fiainan'olona anankiray tsy ho zarizary. Dia mamoaka teny izy, ianona dia tsy izao ny fiainany, ianona dia izao, mamoaka teny izy, sady alefany le izy, alefany any amin'ny olona, amen. Azontsika le izy. Zay manao avotomany izy, mandefa malédiction. Tsika nefa nomena tsika koa ny hery sy ny fahefana amoaka tenin'Andriamanitra. Tsy teny avy amintsika, fa ilay tenin'Andriamanitra no entintsika manohitra an'izay teny entin'izy ireo zay. Amen. Io tenin'Andriamanitra no entintsika manohitra ny teny zay alefan'izy ireo, satria ilay tenin'Andriamanitra dia hery manafaka, misy hery sy fahefana sabatra ny fanahintsika. Aleluia. Ho sabatra atsika ihany koa. Amen. Dia raha izay jery izy le fitaratra, izy tenany mihitsy zany manao an'izay zavatra zay. Dia izy ihany koa mandeha amin'ny alina mpamosavy. Izy ireo manana toerana ivoriana mihitsy. Izy ireo manao rakitra. Isaka ny hariva izy ireo mivory. Dia izy ireo efa manana fotoana toerana fivorian'izy ireo. Ohatra hoe tsika
ambany kily ary fitoerantsika. Izay mahatonga indraindray misy hoe kily io tsy azo hijanonana, tsy azo hipetrahana fa le lasa manao iny toerana iny dikan'izay toerana io toerana mpamosavy. Fivorian'izy ireo. Dia indraindray koa zao misy trano efa ivorian'izy ireo. Indraindray ireo manana groupe hitambarana. Halleluja. I devoly pakataka izay rehetra ataon'Andriamanitra. Izay ataon'Andriamanitra. Tsika zao mana toera ivoriantsika any am-piangonana. Tsika manana trano i groupe arahantsika amin'ny groupe. Manana an'izay koa izy ireo. Amen. Izy ireo mifady hanina ihany koa. Halleluja. Misy izy ireo mifady hanina, misy mahavita 30 jours, 40 jours, 50 jours, 100 jours tsy misakafo. Misy misakafo mety hoe misakafo kely. Halleluja. Amen. Izay mahatonga antsika fasy manoloana antsika devoly fanahy misy hery. Tsika nefa ny herintsika ambany niveau na mivavaka tsy vitantsika na mifady hanina tsy vitantsika. Dia io tsika miady amin'ny devoly feu. Mila manana hery tsika. Mila mangataka hery amin'ny Jesosy tsika. Mila mangataka ositra tsika. Ahafahantsika andresy an'ireo. Na io tenin'Andriamanitra io tsy afaka miasa raha tsika tsisy hery. Amen. Misy hery le fahefana le tenin'Andriamanitra rehefa tsika miaina le tenin'Andriamanitra, rehefa tsika zay vao mandositra le devoly, mandositra le fanahy ratsy, atahorany tsika vao miteny. Satria nahoana? Satria ao antsika le fanahy masina, satria le hery ao anatintsika. Amen. Tsika fasy manoloana satanika zany tsy mora. Manoloana ny franc-maçonnerie zany tsy manao blague amintsika reo. Jesosy mamindra fo amintsika fa satana tsy miblagy. Rehefa tonga izy hamono zay, rehefa tonga izy hamono zay handrodana zay ny asany. Dikan'izay tsy mitsitsy izy. Tsika mbola mitsitsitsitsy tsika mila mitsangana zany, tsika mila mangataka hery amin'ny Jesosy. Andavoatsika azy. Izy ireo mitady andro hamono atsika zany hijery fotsiny. Tsika ihany koa mandeha mitady koa tsika hery. Jesosy omeo anay ny hery. Efa nomeko anareo izy ny hery sy ny fahefana dikan'izay efa nomeny atsika ao amin'ny alalan'ny fitadiavantsika azy. Amin'ny alalan'ny tadiavantsika ny Jesosy andro manalina. Fantan Jesosy zay azy zay mitady azy. Fenony hery, meny le fiadina, meny le fiarovan-doha, meny le fiarovan-tratra. Amen. Izay ny asan'ny mpamosavy, mandeha miariva izy manidina. Izay rehefa ohatra tsika misy mandeha amin'ny kofafa, misy mandeha amin'ny manidina izy amin'ny kofafa dia inona koa tsy haiko zay hitany dia hoe izy ireo manko mena an'izay fahefana le devoly satana mpamitaka mpandainga, losi faible, izay meny fahefana izy ireo. Omeny hery izy ireo. Tsika koa meny Jesosy fahefana sy hery. Halleluja. Mahazanak'Andriamanitra tsika. Dia izay mahatonga izy ireo tsy miala amin'ireo zavatra ireo satria ampanantenany io ambany ranomasina io fa teniko foana any misy vilabe zareo. Dia izao ny ataon'le fahavalo, le fahavalo hoe aty nareo rehefa miala ambony tany maty nareo, aty areo azavaiko tsara, aty nareo mipetraka. Dia inona mahatonga izy ireo tsy miala amin'ny famosavina sy asany satria mahita le vilabe any ambany ranomasina hoe manantena hoe fa fandrika ataon'ny satana. Rehefa maty le olona tsy hoany mihitsy. Na soa izy amin'ny prison aloha mandra-pitsarana anazy amin'ny andro farany. Dia io mahatonga izy ireo mifaly hoe tsisy zany helo zany, tsisy zany afobe zany satria jambain'ny devoly ny mason'izy ireo ampahitany le zava-mahagaga any ambany ranomasina. Hoe aty nareo hipetraka. Dia miteny le mpanompon'Andriamanitra tamin'izay hoe le vilabe io izy le vilabe io izy misy anany zay rehetrarehetra ilain'izy ireo sakafo, tobily, ino. Sahala ny fiainana ety ambony tany io fiainana ambany ranomasina. Mbola aty io izy mbola raha fa any tena hoe miadana vadiny, dia misy vady miaraka dia le sirène des eaux. Io le vadin'ireo sady. Halleluja. Amen. Kofa miranao Jesosy, kofa miranao zao video zao. Halleluja.
dia izay mahatonga an'izy ireo zany tamana n'io zavatra io satria ampanantenany devoly le fiainany hoe aty nareo rehefa maty. Dia meny avion, dia io le avion mitondra an'izy ireo mandeha hoe Madagasikara exemple raisiko afaka mandeha le mpamosavy nahatra aty dre velany satria ampanantenany ameny le avion zay hoe tsika tsy mahita azy masy satria izy ireo mahita satria sarany hoe resaka spirituel zany le izy ameny sy karapanahy. Ao ihany koa ohatra reny mena tobile izy, mena andretraretra izy, amen. Misy na io tobile hitantsika io tsy tobile io raha sokafana le masom-panahintsika. Hitantsika misy olona dala reny masom-panahy ohatra misokatra. Misy io tobile io tsy tobile hitana. Na io tobile io misy izy io devoly. Alléluia. Izay mahatonga misy micréer accident dia izy io mamadika automatique satria le devoly no zavatra spirituel be le izy zany fa tiako atongavana zany hoe le mpamosavy le teo. Izay ny asany. Ka izy manidina amin'izay misy toerana ivorian'izy ireo ohatra zao misy quartier exemple raisiko hoe amin'ny quartier misy amin'ny didina aty zao ohatra misy zareo maro eto dia manao réunion izy ireo dia misy toerana ivorian'izy ireo. Ary izy ireo amin'ny trano ohatra trano afaka idirana, afaka anaovan'izy ireo réunion. Efa nisy nilazaiko an'izay ngamba tsy haiko ny teniko teto dia mandeha maheno olona miteny aho. Izay mahatonga antsika mila rakofana amin'ny rano satria rehefa matory amariva antsika io tsy raha trano. Amin'ny spirituel zany izy tsy trano raha olo mijery. Alléluia. Amen. Dia izay ny asan'ny mpamosavy. Ny faharoa taony ihany koa. Ny faharoa taony ihany koa dia ny toetra antsika idirana. Izy tsy hitantsika maso fa na izy an-trano ihany zay indraindray reny mpamosavy hoe manapopety izy dia misy reny inona le anaran'le fanjaitra atsobotsobony amin'io popety io dia ohatra izy handefa aretina. Nisy fotoana fatratra an'izay ny tongotro ohatra misy zavatra mitsiboka amin'le tongotronao. Iny alainy le fanjaitra atsobony amin'le sady miteny izy amin'le heriny maizina ataony amen tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Dia iny mahatonga sahalan'ny hoe raha ohatra ka olona tsy manana Jesosy dia iny mitondra aretina mahatonga le aretina dia misy olona tonga dia manino malemy tampoka, misy aretina tampoka. Amen. Alléluia. Izy any an-trano ihany mampiasa an'izay zavatra zay. Dia misy koa izy miprononce hitany amin'ny fitaratra dia sahalan'ny hoe olona iasany miditra amin'ny olona anankiray izy. Ohatra namantsika manodidina antsika iny ataon'ny fitaovana ohatra hoe ampidiriny fanahy maloto dia iny amin'izay makany aminao izy dia ampidiriny avy eo mitondra problème aminao dia lasa mifampikorotana amin'izay le fiarahanao amin'ilay olona sady misy problème. Zay le fiasan'ny mpamosavy koa zay zavatra zay. Amen. Ka rehefa tonga zay zavatra zay fantatrao tadin'i Jesosy malaky ianao miaro tena malaky. Dia na soa koa tsy hoe manodidina koa fa ianao vatantenanao koa piasany. Raha nisy varavarana nisokatra tao, raha tsy niambina ianao dia toetranao hovany tampoka. Efa tenako foana zany le hovany karakteranao. Tampotampoka eo ianao satria tsy ampivavaka satria vavaka foana no miaro antsika. Zay mahatonga Jesosy mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo mifakapanahy. Alléluia. Dia tampotampoka ianao tonga dia tafateny ratsy, tafandainga, tsy azonao avy aiza zany. Amen. Dia tampotampoka ianao tonga dia tafafosa olona nefa zavatra tsy fataonao efa le fanahy famosavina zay tafiditra. Le fanahy maloto. Alléluia. Amen. Ivavaka atsika. Lakofantsika amin'ny ran'i Jesosy ny fanahintsika dia zay le resaka hoe zavatra nofo le tiako tenena teo le ara-nofo. Fa le miditra amin'ny ara-panahintsika amin'ny resaka fanahintsika satria ny fanahintsika no mahantsika. Dia rehefa matory amin'izay tsika, zay moa no tianiko atongavana ilay izy teo. Rehefa matory amin'izay tsika dia fiasan'ny mpamosavy ihany koa
raha tsika tsy nivavaka, tsika tsy nangataka ny rahan'i Jesosy, io fanahintsika io entiny izy ireo. Le fanahintsika mandehandeha, indraindray tsika mahita tsika hoe ao anatin'ny nofontsika, mahita tsika ohatra hoe misy olona mihazakazaka manenjika tsika, indraindray misy olona miady amintsika, indraindray tsika miasa mafy ao anatin'le nofy, indraindray any anaty ala, indraindray anaty rano, anaty fasana. Le fanahintsika zany ianao matory, ohatra tsika matory entiny. Dikan'izay tsika mila délivrance, dikan'izay tsika mila mitady an' Jesosy. Amen. De rehefa mifoha amin'izay ianao mahatsapa reraka, ohatra ny reraka zany. Amen. Za raha vao tsy ampivavaka de tratra, misy tratra an'izany fa misy tratra ianao zany satria ianao tsy ampivavaka, olombelona ianao, nofo sy ranao. De mahatsapa reraka de zay fa ny ataonao zany amin'izay fotoan'izay ianao récupérenao le izy. Toerinao tsoe rehefa tratrany ianao de avy eo ianao de hipetraka amin'izay tsy mahavita mivavaka, tsy zay. Tohizanao le vavaka, tohizanao foana, miady foana ianao. Amen. Satria mandra-pahatonga an'i Jesosy ianao lanitra miady tsika. Alléluia. Raha vao ianao tsy tafavavaka, na ianao raha mivavaka mbola tafihina izy ireo, vao maika ianao tsy hivavaka, fa mila tohizanao foana izy. Ohatra omaly ianao, ohatra zao tsy tafavavaka fa ohatra hoe 2 heures de temps nefa fataonao 6 heures de temps, ataonao plissin'izay zany, récupérenao le teo. Amen. De vavaka atsika zany, kataka ny ran'i Jesosy andrakotra ny fanahintsika, andrakotra ny fotsika, ny toetratsika, mba ho madio mandrakariva, ary ny malédiction rehetra, ny tenin'ny fanoherana, ny blocage ataony amin'ny fiainantsika rehetra, ravahantsika amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy dia afaka manampy atsika, ran'i Jesosy miaro atsika. Amen. Vavaka atsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, indreto izay Jesosy, mbola miantso ny anaranao, mangataka ny ranao ilay mahery Jesosy, ka ny asan'ny famisaviana rehetra, ny asan'ny famisaviana rehetra Jesosy, izay ataon'izy ireo ka tsy fantatra i Tompo. Ianao mahita, ianao ny mahalala, ranao Jesosy mandrakotra anay, ny ranao manapotika ny miroaran'izy ireo, ny caméra mijery ny fiainanay, ny ranao manapotika Jesosy, ny toetranay izay hovahany izy ireo Jesosy, ny ranao mandrava zany de ny melo, ka ny karaktera rehetra izay efa omanin'izy ireo, ny hanovany karakteranay, hanovany toetranay, efa foananay amin'ny ranao, efa foananay amin'ny ranao ilay mahery Jesosy. Ny fanahinay Jesosy, ny fanahinay Jesosy malalo, ny fanahinay arova amin'ny ranao, ny ranao Jesosy mandrakotra ny fanahinay, ny ranao Jesosy mandrakotra ny fanahinay, ny fanahinay tsy handeha ho any, ny fanahinay tsy handeha ho any Jesosy, ny fanahinay tsy azon'izaniza ampiasaina Jesosy, ny fanahinay tsy azon'izaniza ampiasaina Jesosy, ny ranao no mandrakotra ny fanahinay, ny ranao mandrakotra ny fanahinay, ny ranao Jesosy, ny ran Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, manadio ny fanahiko, manadio ny fanahiko, ny fanahiko Jesosy voavidinao tamin'ny ranao, ny fanahiko Jesosy voavidinao tamin'ny ranao, ka raha matory izay mialina tsy handeha n'aiza n'aiza, ny ranao manodidina ny fanahinay, ny fanahinay connecte any aminao, ny fanahinay azo révélation avy aminao, ny fanahinay handray nofy avy aminao, ny fanahinay Jesosy, ny teny avy aminao no azonay, ka ny fanahinay tsy handeha tsy ampiasaina izy ireo Jesosy, fa ny fanahinay dia ato anatinay, ny fanahinay dia mitoetra ato anay, matorina mifona mandeha Jesosy, ny ninany ataonay, ny fanahinay dia connecte any aminao Jesosy, arovy amin'ny ranao Jesosy, arovy amin'ny ranao ny fanahinay. Halleluja. Amen, amen. Halleluja. Zay le fahamasina ny fanahy, zay hoe misy ny fahamasina 3 dimension, fahamasina ny vatana, ny corps, de zay le hoe fitafiana mendrika, fahamasina ny saina de le fo fisainana, lela, sofina, tanana, tongotra, reo le fisainana anatiny. De le fahamasina anatiny, de le fahamasina ivelany le fitafiana, de le fahamasina 3e, fahamasina ny fanahy, le fanahy ny azavaiko teo hoe ny fanahintsika tsy voafatotra ny hoany. Misy ny fanahintsika ny aty ambony tanytsika voafatotra ny amin'ny elo, de iny nangatantsika fanafahana amin'ny Jesosy, délivrance amin'ny Jesosy isan'andro, satria tsika ny azavaiko amin'ny tenin'Andriamanitra teo mpanota tsika, misy tsika mbola tafandainga,
izy le teneniko teo le fanahy mifampisaviana mitady lalana foana andavoana atsika. Misy fotoana tratra an'izany tampotampoka tafandainga tampoko nefa zavatra tsy ary tsy neritreretiko. Iny efa esprit nisy tafiditra an'izay. Le fanahy mifampisaviana efa eo foana le ry zareo eo foana tsy lavitra. Kanefa tsika zany eo anatin'izay tsika no miady ny fanahintsika. Le fahamasinan'ny fanahy. Fanamasinan'ny fanahy ny anatiny ireo tena hoe hitadiavantsika ny Jesosy andro manala. Fahamasinana ivelany eny mora. Mora ny fahamasinana ivelany. Tsy haiko ny olona tsy mahazaka le fahamasinana ivelany. Anao zipo robe ve dia aniny. Fa le fahamasinana anatiny sy ny fanahy. Reo prix à payer reo. Prix à payer. Amen. Araha ny fanahintsika voafatra fatatsika tsy ho tafiditra ny lanitra atsika. Tsy ho tafiditra. Ohatra fanahintsika voafatra ny amiely ho afaka ahitan'i Jesosy ve tsika tsy ahita? Na tsika mandainga voafatra ny fanahintsika. Raha tonga Jesosy ahita azy tsika tsy ahita azy tsika. Alléluia. Mba ho lafaka zao sainao. Ho afaka tsika. Tonga Jesosy tafakatra tsika. Tonga fahafatesana hitan'i Jesosy tsika. Amen. Izao le hoe travail, prix à payer. Zay vidina, voalazany apokalipsy hoe vidina amin'ny afo, voadio amin'ny afo, le volamena diovina amin'ny afo, mandalo afo. Ao anatin'ny afo zany hoe mikrisifie ianao, mila manetry, tena hoe manao discipline ny vatanao, manetry tena ianao miretraretra. Andro manala isan'andro. Mandeha mitoetra, miasa, ny fisainanao any amin'ny Jesosy foana. Connecte amin'ny Jesosy foana ianao. Fa raha tsy izay ianao milase. Zay le mitondra ny azo fijaliana. Raha tsy izay ianao dia mora miabandonina ianao. Amen. Mety eny ianao mivavaka ihany ianao fa lasa kristiana religion. Kristiana mandeha araka ny nofo sy manaraka olona fotsiny. Fa raha andeha araka panahy ianao dia Jesosy. Zay le hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy no tadiavanao fanafahana. Jesosy no tadiavanao fanavotana. Jesosy no tadiavanao délivrance. Amen. Tamin'izany reglako zany tsy ny antsony tsy le mpanompon'Andriamanitra natsoika. Fa Jesosy fa iny tarihan'i Jesosy handondra fanafahana ao anahy le mpanompon'Andriamanitra narahako tamin'ny YouTube. Alléluia. Tsisy nametra tanana amina. Fa nientiko ampinoana le izy. Alléluia. Zavatra marina, zavatra ara-panahy. Tsika tsy mandeha araka an'izay hitan'ny ten'Andriamanitra milaza an'izay hoe tsy mandeha amin'ny fahitana. Le fahitana tsy le hoe fahitana le tsika manofo mahita fahitana tsy izay. Fa le fahitana hitantsika maso, le hitantsika maso io. Indraindray tsika metehitra amin'io. Tsy io. Fa finoana izy ny andehanantsika. Finoana ny zavatra tsy hitantsika maso dia Jesosy Kristy Tompo. Io le hazontsika, io le andehanantsika. Io le mitondra ny azo fijaliana. Amen. Halleluja. Zavatra rahazaiko rehetra zany zavatra marina. Fa tandremo ny fiainantsika, arovo ny fiainantsika. Anao izay mihaino video zao, arovo ny toe-panahinao, ny ara-panahinao, ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Toero le fahotana. Zay ny ten'Andriamanitra zarentsika teo. Toero mihitsy, ialao. Mety hoe tafalatsaka anao, merena indray rehefa tafalatsaka. Tohizo ny dianao. Impiry tafalatsaka atsika maha-olombelona atsika, latsaka dia latsisy hoe tonga dia hoe tonga lafatra zany, non. Fa miarina atsika rehefa latsaka indray. Fa marina reo, maro le fahavalo miady amintsika tsy ny devoly ihany. Fa misy ny olona hitantsika maso manao an'izao nefa izy miady amintsika tsy fantatsika. Dia mody namantsika ny sasany mety hoe mpifandray amintsika isan'andro isan'andro nefa izy fahavalontsika miara-panahy. Fahavalonao izy amin'ny hariva. Ianao nefa tsy mahafantatra. Afaka atsika mangataka amin'ny Jesosy ambarao anahy izy olona manenjika anahy io. Izy io fanahy manambady miaraka. Mety olona tsy lavitra anao.
Rehefa anay manambady ianao. Mety tsy olona lavitra, mety olona fianakaviana, mety namana. Alleluia. Misy koa mety olona tsy fantatrao fa miady ianao, manafika anao isaky ny hariva. Hitany, fantany izy ireo ny zavatra ataontsika, fantany izy ireo ninona ataontsika. Alleluia. Atsika miady ny fanahintsika eo amin'ny Jesosy. Jesosy ihany mahita an'io, mahafantatra an'io. Fa atsika tsy hoe miambina fotsiny hoe sitraponao Jesosy atao, sitraponao Jesosy dia vita. Fa pria paye dia dikan'izay ianao mitsangana, mivavaka, mivady ihany, mitady ny tavan'ny Tompo. Izay mitady ahy Jesosy dia mahita. Mahita azy tsika rehefa mitady azy. Halleluia. Marana antsika n'izao fotoana izao. Hivavaka atsika mba ho sokafan'i Jesosy ny masom-panahintsika. Ho sokafan'i Jesosy ny sofim-panahintsika. Satria ireo nataony devoly fitaovana ireo ampiasainy mba ho jamba ny masontsika tsy hahita. Ho jamba ny sofintsika mba tsy handre. Dia tsy fantatsika amin'izay ny ataontsika. Io nofo io ny alalantsika ny ara-panahintsika. Izay mahatsara antsika hoe efa manofy dia mila soratana dia mila tadiditsika. Satria ino no alalantsika le devoly mpamosavy fantany io no atakendrozy voalohany io. Io mihitsy no atakeny voalohany. Le masom-panahintsika tsy hisokatra. Satria raha vao io misokatra mahalala ny zava-miafina antsika. Mahalala ny zava-miafina. Amen. Vavaka atsika ny Jesosy angataka. Jesosy malala. Ndreto izay zanakao Jesosy. Tsy manana afa-tsy anao izay Jesosy. Tsy manana afa-tsy anao izay Jesosy. Sokafo ny masom-pananay Jesosy. Satria ny fahavanay dia manamaso fito, manamaso telo, manamaso efatra. Izay mahita izay rehetra ataonay. Fa izay Jesosy dia tsy mahita. Izay Jesosy dia jamba. Mandeha miara-nofo izay. Mandeha mitanay maso izay. Jesosy sokafo ny masom-pananay. Sokafo ny masom-pananay Jesosy. Oh Jesosy malala. Sokafo ny masom-pananay Dado. Sokafo ny masom-pananay Jesosy. Ny sofim-pananay. Andrenesanay ny feovy aminao. Ka raha misy zavatra hitranga efa mampitandrina anay ianao. Misy zavatra ho avy fa mampitandrina anay ianao. Jesosy sokafo ny masonay. Sokafo ny sofinay. Jesosy malalo. Mitaraina aminao zay. Sokafo ny masom-pananay Jesosy. Mba hita ny masonay. Mba andre ny sofinay Jesosy. Alala ny zava-miafina izay. Ahita ny zava-miafina izay. Jesosy milanao izay. Milanao zay Jesosy. Aoka zay tsy ho zazara-panahy. Aoka zay tsy ankina amin'izan'izany intsony fa aminao rery ihany Jesosy. Satria ianao no lalana. Ianao no famarinana. Ianao no fiainana. Ampianaro zay Jesosy. Ampianaro zay anderaka ny sitraponao. Ampianaro zay Jesosy. Tompo iaino ny feonao. Ny zavatra zay tenenao minofy. Mba ho fantatra izay rehetra tianao ambara aminay. Afantaranay ny état d'âme anay. Afantaranay ny état spirituel anay. Afantaranay ny état spirituel manodidina anay. Jesosy ambarao anay Jesosy. Ambarao anay fa zay zanakao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Saotra Jesosy. Amen. Izy ny tenin'Andriamanitra izy mangataka dia omena. Efa mangataka atsika omeny Jesosy. Halleluja. Amen. Izy toana ny tongotry ny vonto efa nitantarako ihany koa izay zavatra. Tena hitako zao fa le olona tsy hitako, tsy haiko le olona, tsy haiko. Hitako le olona fa tsy haiko hoe iza. Tsy haiko hoe iza. Fa io manana ny fotoana ny Tompo. Ambarany ihany na toela na tsy ho ela na ho aingana. Mampafantatra foana ny Tompo. Dia izy lavitra. Izy lavitra zao sarany hoe lavitra be samy hoe samy lavitra zany zay. Fa zao mandeha zany dia misy zavatra sarany hoe lansevana. Misy zavatra lansevany amin'ny tongotro dia tsy afaka mandeha. Mandeha dia lasa mitongilana ny tongotro mandeha dia ohatrany hoe mitady enjera sady ny tongotro mavesatra be. Amen. Fa elaela zay nofo zay. Tongotro tamin'izay ny vonto dia nataoko délivrance ny vavaka dia afaka dia azoko le izy nitsanganako nataoko délivrance. Amen. Tsika efa nomena ny fahefana sy ny hera. Tsika raha mandeha am-pinoana ataontsika dia miasa ny fanahy masina. Alleluia.
de vovetivety ihany koa na nofy de ohatrohatra izay koa mbola ny tongotro ihany. So zany voyaziko le hoe blocage mihitsy le izy blocage ataon'le fahavalo amen. Be dia be ny fahavalontsika. Blocage ny tongotro zany azoko izy hoe tsy afaka zany hoe androso. Fa Jesosy kosa nefa na manoro an'izay na tourner izy fa le deuxième fois na tourner fantatro le olona fa Jesosy mahalala an'izay amen. Mifona ho azy amen. Mifona ho azy. Alléluia. De tsarany hoe mibloka ny fiainanao tsy handeha zany fa un jour zay vavaka ataontsika andro manalina un jour Jesosy manokatra ny lalana tsy ampoizinao. Alléluia. Ka aoka antsika tsy hilalao fahotana, aoka antsika tsy hanao fahazarana amin'ny fanarahantsika ny Tompo fombafomba. Amen. Fa tena andeha amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Satria androany ianao mety hoe maharesy ianao, azonao le bonheur an'le olona. Un jour ianao ihany mitondra ny valinasany. Samy mandray valinasany tsika. Alléluia. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika mbola hivavaka atsika. Vavaka atsika fanahy manambady izay manafika atsika. Ny ampiasaiko eto raha maraka nareo ny rahan'i Jesosy foana angatantsika ny rahan'i Jesosy. Dia ny rahan'i Jesosy ihany koa miaro atsika, rahan'i Jesosy ihany koa midélivrer atsika. Tamin'izany hoe teneniko anareo hoe zany réglako tsy nandeha zany ny rahan'i Jesosy ihany koa nampiasaiko. Misotro ny rahan'i Jesosy io misotroko foana ny rahan'i Jesosy. Dia tsy zakan'ny bibilava ny rahan'i Jesosy satria ny rahan'i Jesosy rehefa teo mihazo fijaliana tsy zakany satria izy nandresy ilay hafatesana tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy nitete fanavotana an'izao tontolo izao. Dikan'izay ny rahan'i Jesosy tsy zakan'io fanahin'ny serpent io dia ilay Lucifera. Tsy zakany rahan'i Jesosy misy afo misy hery. Amen. Ka azontsika ampiasaina ihany koa efanao délivrance tsika ny rahan'i Jesosy. Ny fanahy manambady izay manafika atsika andro manalina ihany koa dia tena mampijaly tanora maro. Tsy ny vehivavy ihany io fa na ny lehilahy. Misy ny lehilahy tratran'io. Ny lehilahy tratran'io dia tena mijaly ihany koa. Amen. Alléluia. Manapotika. Ny devoly zany tsy maintsy izay foana anapotika ny fiainantsika. Dia rehefa anatin'io indraindray izy manapotika anao tsy hanambady mihitsy. Indraindray izy manapotika na fa manambady ianao mety hoe manambady ianao dia potehiny tokantranonao rehefa avy eo amin'izay koa korotana lava. Alléluia. Satria le bonheur anao mihitsy zany tsy sitrany mihitsy ianao hanambady. Dia indraindray mampitonga ny olona raha mijery raha aty ivelany presque misy saram-pandriana ny mpivady. Asan'ny fanahy manambady anie. Asan'ny fanahy manambady satria le fanahy mihitsy mampisaraka fandriana. Efa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe aza misara-pandriana hoy izy nareo raha tsy amiandro ifadianareo hanina. Izay ny maha kristiana antsika hoe mivandro mifady hanina ianao vao misara-pandriana. Mifampiteninareo mivady miteninareo mivady hoe hanao fifadikanana tsika tsy afaka aloha. Dia iny efa ny fanaraka nareo enatrehan'Andriamanitra. Henin' Jesosy izay fifanarahanareo izay. Tsy afaka ataon'ny devoly ninina. Vita ny fifadikanana miray amin'izay fandray satria ny tanjon'ny devoly dia nampisaraka. Tsy azo atao ny misy saram-pandriana mpivady. Misy raha tsika tamin'ny tsy fahalalana tany amin'ny tsy fahalalana dia ohatra hoe miady ny mpivady dia mandeha mitoa any amin'ny ray aman-dreny any dia any un mois deux mois. Manokatra varavaranao ny satana zany. Ka ao amin'izay lehilahy mitady vehivavy hafa. Anao ahoana amin'izay ianao? Anao ahoana amin'izay ilay tokantranonao rehefa avy eo? Simba, potika amin'izay rehefa avy eo. Tonga amin'izay ilay divorce, tonga fisarahana. Alléluia. Nefa rehefa misaraka anao tsy afaka hanambady. Ka ny tena izy tokony hoe raha araka ny tenan'Andriamanitra hoe hanambady andeha hanambady indray ianao rehefa mivadinao mbola velona eo. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay. Amen. Ka zany rehetrarehetra zany tanjon'ny fanahy manambady izay.
Manapodika tokantrano zay ny fanahy manambady. Manapodika tanora dia ny tanora tsy manambady mihitsy. Alleluia. Amen. Dia izy ireo ihany koa tamintsika tsy nahalala zany dia ny fanahintsika, satria ny fanahintsika moa no teneniko teo hoe io no entin zareo, misy any anaty ranomasina, dia misy hoe matsapantsika anaovany firaisana, dia misy zanaka, dia manan-janaka dia any ambany ranomasina ezatseko misy an'ilay zaza indraindray tsika manofo ohatra hoe teraka, manofo tsika hoe misy zaza, dikan'izay ianao misy nanao firaisana aminao le fanahy manambady dia niteraka aminao. Misy devoly, misy ihany koa olona ihany izy, le mpamosavy le teneniko teo, na satanista izy na magicien na franc-maçonnerie dia afaka izy manambady olona amin'ny fanahy. Tsy haiko anazy tsika ny tiako tenenina. Dia iny izy bloqueny amin'izay le mariagenao, bloqueny ny hovadinao, bloqueny ny tokantranonao, bloqueny ny aveniranao. Dia izy amin'izay no mijereny fiainanao rehetrarehetra, manapotika ny aveniranao. Amen. Tsika angamba samy tanatin'izay satria samy tao anatin'ny adalana. Fa ny angatantsika dia délivrance avy amin'ny Jesosy. Raha tsika mahery mangataka tady an'i Jesosy andro manalina, manafaka tsika Jesosy ry havana. Manafaka Jesosy. Zanako sy ny asan'ny tanako izy Jesosy adidiko ihany. Raha ny zanako izy manafaka dia ho afaka tokoa nareo. Jesosy ny mpanafaka. Devoly manimba fa Jesosy manafaka atsika. Na dia efa potika ny fiainantsika, na dia efa hoe izy fa tsisy fanantenana eo mason'olona dia hoe tsisy fanantenana intsony ny fiainantsika. Fa Jesosy anokatra lalana ho antsika izy. Androantsika mety izy tsika Jesosy tsy haiko intsony hoe ahoana zao fiainako zao. Ka aza diso fanantenana ianao, aza kivy amin'izany ianao. Mbola misy lalana, mbola misy fotoana Jesosy aminao. Amen. Mbola manana fotoana aminao izy. Mbola afaka anao izy. Hoy izy ianao hoe ahoana ny ataoko, mety misy olona tena tratra amin'izany ka tsy afaka miteny izy, menatra izy. Menatra. Aoka tsika tsy ho menatra fa tena hoe hitaraina amin'ny Jesosy. Mety hoe ianao tsy zaka ny teny amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mitaraina amin'ny Jesosy ianao, mitaraina amin'ny Jesosy fa Jesosy vo nanafaka anao. Za tratra an'izany mihitsy tenako foana zany tsy namenatra anahy. Nahoana moa reglako tsy nandeha zany? Asan'ny fanahy manambady daholo anie zany. Alléluia. Fa io mandeha par étape. Zay hoe prix à payer. Afahan'i Jesosy io tsy afaka indray mandeha. Fa afahan'i Jesosy tsy kelikely ianao, afahan'i Jesosy tsy kelikely. Arakaraka hitadiavanao azy manafaka anao Jesosy. Fa nizoko vomberao ihany koa ngamba hoe fanahin'ny kosoa. Devoly manko zany. Akendrika biby ihany koa izy. Tao anatin'izany mivavaka zany Jesosy hitako le devoly miala, mandositra sady maratra, le kisoa. Misy ihany koa voalavo. Endriky ny devoly daholo zany. Dia hitako le voalavo mandositra milefa. Hitako le kisoa milefa. Rehefa ianao mitady an'i Jesosy, izay hoe zay mangetaheta ho vokisana, dia omeny le ranonaina velona tsy mety ritra, ilay miboiboika, io le ranonaina velona. Nefa manomboka velona ao anatinao le rano, dia miala le devoly miala tsikelikely mandositra. Ny andevozon'ny fanahy tsy haiko hoe fanahy ninona anao, fanahy bibilava, fanahy inao ty devoliny voalavo, maka endrika an'ireny daholo manko izy. Devoliny kisoa, devolina daholo. Dia rehefa ianao manomboka mitady Jesosy dia miala tsikelikely izy, mivoaka. Amen. Jereo fotsiny le tantaran'le lehilahy devoliny legiona tao anatiny. Maro be hoy izy zahay ato. Maro. Tahaka an'izay koa fiainantsika hatramin'izay fahazazantsika, maro ny devolina nandevo antsika. Dia délivrance ilayntsika any amin'ny Jesosy. Voalohany indrindra aloha any amin'ny Jesosy tsika. Ny anahy aloha zay satria zay ny lalovako. Jesosy mihitsy ny nanao délivrance anahy. Tena tsapako zany Jesosy. Misy fotoana misy zany mpanompon'Andriamanitra ampihenony anahy dia manaraka mivavaka. Fa
olona matahotra an'Andriamanitra averiko eto le izy olona matahotra an'Andriamanitra izy. Amen. Mpanompon'Andriamanitra. Dia mivavaka sady manao délivrance ny tenako dia mandoa raha mihitsy tamin'izany fotoana izany. Nandoa raha. Izaho mivavaka sady manao délivrance ny tenako nandoa dia raha. Izany daholo izany efa manambara ilay fialan'ilay devoly ao anatinao. Dia ilay fanahy bibilava dia ilay tenako anao ilay kiboko ilay ratsy nandeha. Amen. Maro ilay izy ao anatintsika. Raha mianatra antsika, mianatra soratra masina tany aloha tany, jerentsika ilay sary fo dia misy bibilava sary anatin'ilay fo ao, misy sary kisoa, misy sarina alika, misy sarina saka, misy tsika ne mila mianatra mihitsy. Mila mianatra tsika, mpianatra an' Jesosy, mila mahalala an'izany. Dia ireo mila miala, misy sarina saboketra, misy sarina ina koa ilay izy ihany iny. Ampianarin' izay mpanompon'Andriamanitra zay. Za tena nianatra, tena tidia tena mankakahia mianatra. Satria izy nanambarako anareo zay, misy any anatin'ny ranomasina any mianatra koa zareo any. Mianatra ireo agent devoly ireo. Sorcellerie satanique, petit satanique, magicien rehetrarehetra ireo mianatra koa izy ireo ambany ranomasina any. Tsika amin'izay nefa tsy mazoto na mianatra, tsy mazoto tsika mandray miainy tanin'Andriamanitra. Mila miétudier tsika, tsy maimaika tsika. Alléluia. Amen. Izay mahatonga ten'Andriamanitra amin'ilay hoe raha mbola tanora fanahy izy dia mila aloha mianatra. Mila ianao aloha tena miandany mitady. Ahoana moa izany tenako anazy? Raha misy olona hitarihan'ny tompo anao dia ianaro mihitsy mandraisa taratasy, mihitsy mandraisa kahie, raiso ianaro. Fanahy ao anatintsika ao be dia be. Fanahy devolina nandeha vao tsika ao. Alléluia. Dia izy maka endrika biby. Amen. Maka endrika biby izy. Alléluia. Misy ny fanahy ny tortue. Iny le miralentir le ianao tokony handroso ny fiainanao dia miamihemitra. Jero fotsiny le tortue mandeha moramora. Alléluia. Dia indraindray ianao taralava, indraindray ianao kamo, esprit de tortue. Amen. Ny anarany mpanompon'Andriamanitra zay fa tena mahafinaritra. Mahafinaritra dia hitanao hoe velombelona fanahy anao. Amen. Alléluia. Mila ianarana izy dia manaraka ho azy amin'izay ny prophétie sy ny sisa ny faminany sy nofo sy ny sisa manaraka ho azy. Fa voalohany indrindra ianao mianatra mihitsy ianao. Nakan'izay ireo mianatra. Izy anie makataka izay taon'i Jesosy, mpianatra mandritra ny 3 taona nianatra. Jesosy na mpianatra. Tsika ihany koa mila mianatra. Mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra ny zavatra ara-panahy. Tsika toujours mpianatra foana tsika. Amen. Mila mandalina foana tsika. Alléluia. Dia arakaraka ny anatonantsika Jesosy zany manokatra masom-panahy tsika, Jesosy manokatra masom-panahy tsika. Zao teo aloha dia ohatra hoe resaka famasiana ivelany lamba fotsiny eritreretiko. Avy eo zao dia tiako hoe zavatra raha teo mihalalina ty zavatra. Ao ny famasiana ny sakafo, ao ny famasiana ny fanahy. Ny fanahy zay zao tsy nalaova vetivety na lalako le fanahy. Amen. Hoe le fanahy io le fampamosavy mampiasa ihany koa ny toetra tsika, le fanahy tsika hoentiny. Le fanahy anao captureny zareo any anaty ranomasina, avoteny zareo, prisonnier zareo raha ohatra ka mbola miaina amin'ny fahotana ianao. Na raha ohatra ianao tafalatsaka dia fa prisonnier zareo zay. Amen. Taty afara avy nazako an'izy. Dia izy zany ohatrany hoe mandeha par étape ianao, étape. Alléluia. Ka hiditra amin'ilay fanahy manambady teo ngataka ny rahan'i Jesosy tsika. Ny rahan'i Jesosy tenenintsika hoe andrakotra tsika. Ny rahanao hoe Jesosy misy fahefana. Ny rahanao Jesosy misy hery. Io rahanao io Jesosy andrakotra androany. Alaivo le rahan'i Jesosy. Amen. Handoro ny taratasy rehetra nataon'izy ireo. Misy taratasy mihitsy any ataon'izy ireo. Zay toko hoe makataka izay taon'i Jesosy ihany satria ao an-danitra koa misy taratasy, misy arsiva izay rehetra fiainantsika rehetrarehetra eo. Misy arsiva ao voasoratra ao daholo zavatra nataontsika.
dia ny devoly koa makatahaka koa, manao asiva koa izy hoe ty nanambady an'ity vehivavy ty ao anaovina naika izy no firaisana aminahy isakariva, dia ao le taratasy dia ao hoe nanao mariazy azy ao, mety tao anatin'ny nofotsika tsy nahalala, ndraindray tsika manofy hoe nanao mariazy, dikan'izay le fotoana nanaovanao mariazy amin'ilay tsika tsy mahalala tamin'ny tsy fahalalana zany. Amen. Io le esprit le fanahy manambady nanao mariazy anao dia misy robinao, misy bague. Amen. Hofoanantsika zany amin'ny ran'ny Jesosy. Ran'ny Jesosy napotika ny taratasy ny nataon'izy ireo sonia, ny ran'ny Jesosy napotika ny peratra, ny ran'ny Jesosy napotika ny robe de mariée. Amen. Ny zanaka zay niterahantsika taminy ravahantsika amin'ny ran'ny Jesosy. Alléluia. Amen. Dia orin'izay rakofa amin'ny ran'ny Jesosy ny tenanao rehetrarehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta, ny ranao Jesosy anapotika ny fanahy manambady zay miperturbenay, ny fanahy manambady rehetra, rava amin'ny ranao Jesosy, rava amin'ny ranao Jesosy, ny zaniza manambady anahy Jesosy amin'ny spirituel miara-panahy, rava amin'ny ranao zany Jesosy, ny taratasy ny soratana izy ireo, ny sonina ataon'izy ireo, dorana amin'ny ranao Jesosy, dorana amin'ny ranao, ny peratra rehetra, dorana amin'ny ranao Jesosy, ny robe de mariée rehetra, dorana amin'ny ranao Jesosy, tsy manan-kery an Jesosy aho, anao a Jesosy, vadinao ara-panahy a Jesosy, ianao no manambady a Jesosy, fa tsy ny Satana, tsy anareo ao amin'ny anaran'i Jesosy, an Jesosy aho, voavidin'ny ran'i Jesosy aho, manomboka izao ny vatako rehetra, ny ran'i Jesosy, ny fitaovana rehetra, any anatiko rehetrarehetra, any ran'i Jesosy mandrakotra, ny ran'i Jesosy mandrakotra, ny ran'i Jesosy manadio ny taovako rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Amen. Amarana ny fotoana antsika fa lava ihany zay fanazavako rehetrarehetra zay. Mila favoraitsika ny fanazavana. Amen. Dia andrakotra ny ran'i Jesosy tsika amin'ny tontolon'alina rehetra zay hoe atorontsika ny ran'i Jesosy andrakotra tsika, ny fanahintsika rakofantsika amin'ny ran'i Jesosy, ny vatantsika, ny fotsika, ny mombantsika rehetra, ny ankohonantsika, ny trano misy antsika, ny sakafo, ny akanjo, kiraro anovantsika ny ran'i Jesosy mandrakotra an'izany. Alléluia. Rakofantsika amin'ny ran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra, ny ranao Jesosy ho mandrakotra anay, rakofa amin'ny ranao ny fananay raha toy izay, rakofa amin'ny ranao ny vatanay raha toy izay, rakofa amin'ny ranao ny fonay, ny mombanay rehetra, ny fandriana torinay, ny couverturanay, rakofa amin'ny ranao, ny akanjo anaovanay, ny kiraro anaovanay, ka tsisy fanahiditra ny anatiny plakaranay ihany, ny afikafinay, ny ranao Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy amin'ny kiraro anaovanay, ny akanjo anaovanay, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy afafy amin'ny sambra torianay, ny sakafo anay, ny rano sotroanay, ny rano androanay, any amin'ny toaleta, ny bide rehetra, ny tuyau rehetra, ny ranao Jesosy, ny fanahy zazavavindrano, ny fanahy bibilava, ny afikafina ny anatin'ny toaleta, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy afafy any amin'ny tolambaravarana, ny varavarankely, ny rindrina, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy mikorina amin'io, mikorina amin'ny rindrina, ny ran'i Jesosy mikorina amin'ny rindrina, ny ran'i Jesosy amin'ny vilia ampiasanay, ny kaopy ampiasanay, ny ranao Jesosy, ny ranao mahery amin'io tany andalovany io tongotra io, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy mikorina ka izay rehetra metranay ny tongotra dia ny ranao Jesosy, ny ranao ilay manan-kery, ny ranao ilay misy hery, ny ranao ilay misy hafa. Halleluia. Ny anaran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy afafy amin'ny atmosfera, amin'ny rivotra amin'izao trano izao, ivelan'izao trano izao, ny ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy, ran'i Jesosy mandrakotra anay ka raha tory izay Jesosy. Dia omenao torimaso voavela heloka, lavitry ny loza, lavitry ny plan Satana rehetra, ny plan efa omanina izy ireo, efa ravanay amin'ny ranao Jesosy malalo. Halleluia. Ka foazonao raha pitso maraina izay, anao ny asa mandraharanay, anao ny asa mpanaovinao anay, ny ranao Jesosy andrakotra anay. Halleluia. Sotra Jesosy, tera lazo anao, voninahitro anao,
misaotra ny fanatrenao teto, misaotra ny fitarianao teto, fa na ny heriko dia tsy nanana hery na izatsy na ny tretra vitan'izao asa izao, fa ianao no mitarika fanahy masina. Misaotra indrindra Tompo. Haleloia. Amen, amen. Dia raintsika Jesosy dia toy izy ilay alfa fiandohana miaraka amintsika, izy ihany koa no mamarana omega. Indraindray afa tsy manana zao tsika hoe tsy hiditra hivavaka, fa fanahy masina mandrisika dia nivavaka dia tsy napoiziko hoe havita zao fotoana izao, fa izay rehefa miditra antsika miditra fanatreana dia manome hery Jesosy, manome hery ny fanahy masina. Haleloia. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto indray tsika rapitso amin'ny 1:10. Haleloia. Tahian Jesosy daholo tsika. Amen.